antsika zao ho amin'ny fahasoavana sy ho amin'ny fitahiana amin'ny fahalalana sy ny finoana. Jesosy Kristy tsy miova omaly an'io ary mandrakizay izay nataony tamin'ny fotoanany ataony amin'izao ary ataony amin'ny ho avy. Tehaka ho an'i Jesosy ary tsika. Alohan'ny tondrantsika mbavaka ny fanatitra dia misy vokatra kely etiko. Vita ny baka, nanao baka ny ankizy. Ary treto aloha zany dia tsy mahalemy amintsika io baka io. Azonareo ny tiako lazaina, misy zavatra mampalemy amin'ny olona amin'ny ankapobeny. Fan'ny examen baka atao amin'ny ankavanana, mahery daholo ny ankizy. Amen ve? Miakatra tapahafana zany dia efa manadilady any amin'ny 20 androany mihoatra azy angambany. Amen ve? Ary betsaka teto Antananarivo nahazo mention bien sy très bien. Misampana sonomena no karakaran'izany. Ao anatin'ireo afaka baka reo nahazo mention, misy ankizy mianatra any amin'ny école privé dia rehefa lahady manao cours gratuit ety amin'ny fiangonana. Misy ankizy seconde première nahazo mention bien, très bien. Tsisy dikany akory zany ataonareo zany. Zanakareo ve ny afaka dia ataonareo. Misy vavaka foana isaka manomboka ny fotoana. Misy vavaka sira rehefa mamarina ny fotoana. Mipoka le izy. Meilleur ny FM fois. Raraisina amin'ny salanisan'ny miditra manao examen amin'ny examen ny école lany dia meilleur ny FM fois. Amen. Ko nitondra tatitra hafa akoatran'izay ny sampana karakaran'io fianaran'io ato amintsika. Tsika tsy hoe manana école dia mianatra mandritry ny taona, fa rehefa lahady iny ny ankizy miakatra maraina adiny 2 adiny 3 dia mody dia ampianarina diovina ny sainy hoe tsy maintsy afaka. Amen ve? Tanitsika be asa 3 volana lasa zay na 2 volana lasa eo amin'ny tranon'le mama zay mipetrapetraka dia nanatona ny zanak'le mama. Kaiky mba tsofo rano fa anao baka amin'ity fa ianao tsy hita mihitsy. Indraindray ianao any dego dia indraindray mba manararoatra anao fa raha vao ataonao raha vao tsofinao rano any tonga dia mipoka io. Ay, za tsy hizodrano anao tonga dia maina be izy fa zao mandehany ianao amin'izao herinao zao nianatra anao tamin'ny any scolaire, mianatra tsara mihitsy aho. Mandehana ary amin'izao herinao zao ka zao ny aman-taranao fa top ianao amin'ny andro faharoa ariva amin'le bac iny zany, le 2e jour bac après midi laninao zato ny sujet ao. Dia vita zay dia samy lasa. Maly ariva sanika eo maraina izy iny nahazo SMS. Alléluia. Okaloha. Mbola tsy fantako hoe izy le mandefa an'ilay SMS satria numéro fotsy fa tsy sanarana. Alléluia, tateraka daholo mention très bien za. Dia hoe izary io dia nisy SMS anankiray fandro tena tao amin'le 2e jour no mipoka le raha. Amen ve? Dia raina Jesosy lasa tsy malemy amintsika intsony io fianarana io fa tsy malemy amin'io ny FM fois. Ny fianarana ilofosana miaraka amin'ny finoana sy mivavaka mipoka iny. Miracle sisa ny andrasana raha ohatra ka tsy mianatra le mpino any an-trano. Miandro miracle izy. Amin'ny latsinainy misy DS dia aty izy mitady miracle.
mipoka ihany le izy lazao le akaikiny mipoka ihany le izy fa malemy ihany le olona afaka examen izy fa malemy satria tanan'Andriamanitra mihitsy angamba mampanoratra azy le ankizy tsy mianatra fa miandreny le mipoka tsy mahay nininina ihany izy manana karitra diplôma bac izy fa 0 izy lazao le akaikinao double 0 mihitsy ara 0 anankiroa ambony dia 0 anankiroa ambany inona hoe izy dia antsana be makadiry eo ambanin'izay dia lanin'ny olona izy fa le mianatra le milofo miaraka mivavaka sy ny teny-pinoana mahery izy amin'ny ankavia mahery izy amin'ny ankavana atao amintsika izany a azo lazaina hoe sady mijery ny amin'ny ara-panatsika io ny tena betsaka nizy satria napetraka tamin'izay le izy hoe eo ambony ty vatolampy ty o Jesosy naneranako ny fiangonako vavady ny fiainatsika tsy resy azy zany hoe eo amin'ny lafiny ara-panahy zany tsika tafapetraka tsara dia mahery amen ave androany maraina ny aza namoaka tomobily teo amin'ny garage dia ireo parking ireo ambomamora ireo misy parking atsika dia votonga vita ny tafitra ny tomobiliko dia nisy tomobily anankiray niditra teo azafady azafady dia nijereko izy dia ohatrany fatako hoe pino angamy ty ahoana zay pino akaiky za le zao ohatran'izao ay batisa zao ie izy zay zao ny fahagagan'Andriamanitra ny fitsiky ny lera lany amin'izany efa mikasika amin'ny sofiny anankiray manavosafo ny sofiny anankiray tonga izany dia fantatra be hoe poka iny ina ho any tena fifalianao ty tanteraka le izy aza voatsara fa be dia be le tanteraka dia zao nangataka taminao zay izy fa tsy mitondra vokany zany vadiko ela tsy mitondra mihitsy fa tena valaka dia nanantina anao zay kiaky tadidinao ve ie tadidiko nefa tsy tadidiko manahignana ve milaza amin'ny olona tsy tadidy tadidiko azay tadidiko misy lena metra tanana ie satria tsy maintsy zay le izy mazava sa tsy mazava dia ahoana fandehana miandry lera zay zao miandry voka ina dika izany a vehivavy miandry voka zany zany hoe telo volana ny kibo safiry tsy efa akaiky zany tonga zay tiany dimy ta ok poka koa zany ato amitsika koa zany a ho an'ny kandidary zany kandidary fa ho an'ny Jesosy raha vo mino ianao a manam-pinoana ianao a tongava aminao aza irinao ho Jesosy tongava aminao zay irinao avy ao am-polo inona amivavano any akeny ho amarin'Andriamanitra ny fanirinao alleluia tsika zany a sady mino no misaina amen ve fa rehefa tsy araky ny fisainana tsony ampiakaro ny finoana ho aminao ane zany teny fitahiny zany tanteraka aminao ane zany ho ambiny zava-tsoa ianao alleluia fiangonana FFA izay manao publicité any amin'ny radio fampianarana mbola tsisy nampianatra nefa voasoratra anatin'ny baiboly dia zay koa nahitan'le izy tsisy nampianatra fa nivavaka mirehatra vavaka fa mitratanana dia hitan'Andriamanitra fa tena manam-paniriana mafy izahay ahalala ny fahamarinana satria vakina eo anatin'ny baiboly hoe dia ho fantatrao ny marina ary ny marina nafaka anao tsy ho andevo ao alohan'izay dia raha maharitra amin'ny teniko ianao dia ho fantatrao ny marina dia ny marina anafaka anao zay problema anao zany ka mianatra baiboly ato ianao ho afaka ianao satria ozy ny baiboly hoe ny marina aninona le marina azonao io hoe Jesosy ny anarany amen ve anafaka anao izy rahalahy anafaka ny elikao izy raha nabavy anafaka ny aretinao izy
anafaka ny sarotra aminao izy fa zay rehetra mandray azy dia omena iary ho tonga zanak'Andriamanitra. Raha mianatra foana zany tahaka ny pasteur Parana zany, ohatra pasteur Parana numéro 1 tamin'ny fandalinam-pinoana tamin'izay, nampidin'ny apôstoly mihitsy ny mpizanako tamin'izany ny mpianatro maître daholo. Izy ny voalohany tamin'ilay izy mahatonga azy hoe na tsy miantso azy atera dia izy manaraka aho foana rahany salam'izao foana rahany foana andeha hivoaka ria dia hivoaka koa izy avy any dia ataony veloma mihozongozona mihitsy ako. Ina zavatra lazaiko teo, ny fandalinam-pinoana zany tsy mijanona fotsiny hoe mahalala ianao, tsara efa mahalala fa izy latsaka finoana amin'izay, iny ny tena tian'Andriamanitra. Amen ve? Ary ny fahefana latsaka ao anatinao iny atao hoe finoana, manam-pahefana tsy tanavanava ny finoana iny, manana hery tsy haito aina iny, afaka miteny amin'ny masoandro hoe mandana ry dia mandana, mijanona ny orana dia mijanona, miroro-tany dia ororo-tany. Nefa zany zany lazaiko aminareo zany tsy dia ilaina loatra hoe orana tsy dia ilaina loatra, masoandro migaina tsy dia ilaina loatra, fa fitahiana ny tena tiany tompo apetraka aminao. Fa raha mino ianao fa ny marina hanafaka anao, raha mino ianao dia ho afaka le problème anao. Dia mba miova, lazao kely leoko ianao, misy famantarana miova ato amiko, misy famantarana fiovana miova ohatra ny sokatra zany lazao kely leoko ianao, ohatra ny maivamaivany zany ohatra ny misy famantarana lehibe mihitsy maso motion fitahina maso motion amin'ny fitahina koa matsy misy mention passable. Ohatra n'izao fandeha leona manao mention passable, tsy hitany ihany zay atao. Misy ary tena le double, iny zany le mindram-bola dia tsy maverina dia lasa double. Raha 500 ny indramina dia tokony averina, dia tsy averina dia lasa 1000 francs. Dia izy le olona ampeo 1000 francs fa zanaka aty aminao nandeha bus dia tsy maintsy payenao amin'ny bus, lasa mandoa intelo izy. Misy koa zany ny fitahiana tena ao tsara mihitsy, ny finoana arahana asa. Ina hoe rehefa mino ianao fa mitahanao Jesosy, marina nafaka anao amin'izany dia mipoka io raha arahana asa. Amen ve? Ohatra iny ty rano, rehefa inona vao teny ilainy ty rehefa getahita. Ny atao hoe finoana moa zany tsy hoe mahita an'ilay izy dia mino, fa ataontsika ohatr'izao hoe mangetaheta be ako dia zao hoe mino mihitsy tsara fa voasotroka io tonga dia oke, fa za tena mino fa tsy misotro, afaka ve le taheta? Jereo kely ny endrikao le kaikinao, jereo ny endrin'le kaikinao. Dia lazao izy ny marina ho hanafaka anao ho tahina, ny marina manafaka aretina, ny marina mandrava barazy, ny marina mandrava ny eloka rehetra. Be dia be ny olona ny resy lahatra ny amin'ny sabata hoe tena sabata andro fafito io fa tsy miditra izy alady ihany ny dirany. Betsaka ny olona ny resy lahatra hoe tena le batisany le tena asitsika fa ny zanany alefany any amin'ilay madinidinika mipitipitika ireny ihany, fa ny ato amin'ny efa fois nahita zay dia nino, namaky zay dia niraikitra teo, nangataka dia nomena Fanahy Masina dia nanaraka ny famantarana samihafa. Eto amin'ny fandalinam-pinoana ny atao hoe fiandroany ny fanompoana an'Andriamanitra. Eto amin'ny fandalinam-pinoana, raha eto ianao zany marasaina na hoe tsy mifantoka tsara afa milaza hoe fa haiko zany, dia mety maivamaivana amin'ny fanomponao an'Andriamanitra. Namoaka ohatsy izy Jesosy nanao fanoharana hoe takizao izy ny fampianarana, mivoaka ny mpamafy dia mamafy ny voavavony. Ny sasany tamin'ireny ozy teny amin'ny lalana dia voahitsaka, ny sasany reny teny amin'ny vatolampy dia maty.
Ny sasany teo amin'ny tany tsara dia navokatra be. Avy 2 eny, 3 eny. Ary farany fiainana mandrakizay. Ny fandalinam-pinoana zany dia ataon'ny tompo fanoharana hoe tahaka ny mpamafy, mamafy fo. Raha mitsangana zany na mitsanga pastera parany dia mamafy izy. Izy tsy malala hoe izy amin'ireo no tena mifantoko satria nareo rehetrarehetra mijery aty daholo. Tsisy mijery ariana mijery dia faly misy pastera parany fafasany, didy folo. Batisany rano, batisany Fanahy Masina. Raha satsy ny pastera parany miditra amin'ny 7 hariva, 7 maraina, voaka amin'ny 9 harivo, tsy miala eo izy. Satria mpanina izy mamafy. Fa izy tsy mafantatra hoe izy aminareo ny vatolampy, izy aminareo ny manam-pinoana amin'ny ohatrany hoe tany lalana, izy aminareo ny tany mafy ka tsy nahazo, tsy niletika tsara ilay izy fa tsy ngevaeva eo fotsiny. Fa eny an-dalana eny vao fantatry pastera parany hoe ary ty le mpianatra tary. Ary efa tena mivavaka be izy ty. Ary to mifoka sigara. Hoatray. Ary kiny mifoka foana angamba zany. Tratrany. Ahoana ty rahalahy. Deraina Jesosy. Deraina tofo. Deraina. Alleluia. त्यसy pastera parany. Fangara laha tsy afaka sigara. Rahalahy moa le natao batisa. Nangatsitsika misy le rano. Tena izy mihitsy. Za mihitsy apôstoly misy nanao batisa tamin'ny fa 3 lana reo teo dia najoboka. Ka maneo mifoka sigara. Isy problema be zay ho azy. Dia tena tsy matory mihitsy raha tsy mifoka sigara. Latsaka tao amin'ny tany mafy. Lasa mivorona. Na ny fiovam-po azy tsy mipoitra tsony. Fahalalana soratra masina rava. Zay na tonga anay milaza hoe ny fandalinam-pinoana raha ato ianao mandray tsara ny tenin'Andriamanitra. Ny tombo ny finoana manapa-kevitra tsara mihitsy hoe andray an Jesosy ho famonjena. Tahaka an'ilay tamin'ny herin'ny androany. Reny mihitsy zany ny fiandohan'ny fiainam-bavaka, fiainam-panahy ao amin'ny tompo. Reny le mitsangany, reny le vaky ranomasy toritory fo ozy ny Baiboly. Tsy ataon'Andriamanitra tsinitsiny reny olona toritory fo reny. Dia amin'ireny tonga dia misy fiovana be ny faniriana ny soratra masina. Mahavaky toko sy 3, 4, 5, 6, 7 manomboka amin'ny 9 hariva ka hatramin'ny tapitra ny vaovao amin'ny vaovao amin'ny televizion. Dia mavita amin'ny fofo azy ny le fahalalana izy any amin'ny 4 maraina any dia mivavaka. Tsy maintsy andeha amin'ity tamin'ny velona ity ianao na mibebaka na tsy mibebaka. Andeha hiasa ihany ianao na nandray an Jesosy na tsy. Hiazakazaka ohatran'ny olona rehetra ihany manana problema mitovy amin'ny olona rehetra ihany. Fa ny mahasamihafa ny olona nanao fandalinam-pinoana kamino an Jesosy vita batisa voasokatra ny an-danitra ny anarany. Ny ankoatran'izay tsy voasokatra. Azo lazaina io hoe tsy fantatra eny amin'ny andriny ny olona voasokatra ny an-danitra ny anarany. Tsy fantatra. Fa azo an-tsaina kely tena niova le olona ty. Taloha ty nakany amin'ny akavia foana. Zao izy lasa amin'ny akavanana. Lasa mpitory-teny. Lasa azo fantarina. Le fiainam-baovao miseho aminy. Ny fanompoana n'Andriamanitra. Azo fantarina fa ny tena marina amin'io. Andriamanitra sy Jesosy ny mafantatra ny olona voasoratra ny boky ny fiainana. Ary misy kody zay apetraka izy io. Apetraka ny tompo io amin'ny olona. Manantena aminareo. Zava-dehibe ny zavatra nitranga tamintsika tamin'ny sabata teo. Tsy azo vazivaziny reny. Ny fandraisana ny fijoroana vavolombelona mitsangana mandray ny Jesosy. Ataontsika hoe misy olona voantso mihitsy ao anatin'ireny. Misy koa olona resy lahatra fa nanota dia andeha hifona amin'ny Jesosy. Misy olona tena latsapaka ao anatiny mihitsy ny fitiavan'i Jesosy. Maro karazana ny olona rehefa mitsangana ohatran'ireny. Izay tsy mafantatra hoe iza amin'ireo le tena nandray ny Jesosy. Iza amin'ireo nanao zavatra gafy tany dia matahotra dia mikofesy vetivety eo. Tsy fantatray. Fa ny fantatray amin'ny lafiny ray dia rehefa mijanona ela miaraka aminay dia fantatray izy.
anatin'ny batisan'ny rano. Tsy dia fantatra ihany koa hoe iza amireto ny tena mibebaka. Misy miteny aminay indraindray, za pastera, za akiaky, za zao fokasikara be mitsy taloha, sotro taoka, mpamono vady. Kehitriny ihany andre tokoteny sy fanambarana tamin'ny radio. Efa nariko zany. Iry mipetraky ry mivady kosa. Taloha izy mangana foana. Satria mamo miditra trano, fo misatra manelingelina dia vita eo ny tantarany. Sasatra mitsy ny rafotsako mikarakara azy. Sotran'ny Jesosy aho izy fa tonga sy hamonjy. Tonga hitady sy hamonjy ny very. Tafiditra tao anatin'izay aho. Mivadika koa nanaraka. Efa roa taona telo taona izay olo izay mivavaka ato. Fandriamanitra ny tena mahafantatra. Amen ve? Rehefa resy lahatra ianao mianatra baiboly. Tsy maintsy mandeha aloha fandresen-dahatra. Tsy maintsy manino hoe? Zay nahatra tamin'ny teny dia nahalala ny tena marina sy ny tsy marina. Niara-nandinika an'izany ny mpamin'ny apôstoly sy ny mpianatra hoe dinihana tao ny marina, dinihana tao koa ny tsy marina. Ohatra n'ilay ataontsika ty. Tamin'ny andron'ny Petera sy Paoly, tsy nisy anaram-piangonana mandeha amin'ny tsy marina, fa lazay fotsiny tsy mino. Fa aty amintsika kosa misy voatonona ny anaram-piangonana mandeha amin'ny tsy marina. Tiany ny baiboly entiny zareo, fa tiany zao ny lazainy, fa zao ny ataony. Ka hoy aho mantsy anao, misy olona sensible ny amin'izany hoe fa maninona ny tenenina ny anaran'ny fiangonana ny razanay. Dia tsy hitanay izay avaly amin'izany fa misy anarana ho aly fiangonana n'ilay razanareo, misy anarana. Ka raha ohatra ianao misy tafitohana ohatra n'izany hoe manaratsy nareo. Ilana tsiny, ilana fondro fa anarana miariary be eo, ary fiangonana kristianina. Baiboly mitovy amin'ny anahy, baiboliny. Ato anatin'ny baiboliko, sabata ny andro fafito. Ao anatin'ny baiboliny, sabata ny andro fafito. Fa ny razany mivavaka amin'ny andro alahady, dia lasa mivavaka andro alahady izy. Ka hoe mantsana hoe, akaiky ny batisa. Raha ny programa, dia tokony fito sabata, na fahavalo n'ilay sabata iny, ny angatsika iny, ny batisa. Raha tokony ho izy. Mety misy isy batisa zany eoko. Mety misy horaisina, misy tsy horaisina. Mbola fandindinika amin'ny apôstoly, midindinika amin'ny pastera sy ny mpiara-miasa. Dia misy pino dinihana manokana, misy tsy dinihana firy fa tonga dia fantatra fotsiny. Noho izany ary dia miaingitsika androany anamafy an'ilay telo moa zanitra. Anamafy an'ilay fantelo. Androany dia mbola tafiditra ao anatin'ilay hoe fampianarana, tsy mbola nisy nitory, nefa juste moa ao anatin' inona? Anatin'ny baiboly. Mifampizara azy zay sy pastera. Za mampianatra n'ilay baiboly fianarana zao dia neriva izy mampiditra ronono mpanahy izay azony rehetra tao. Tia koa zany azony rehetra raisina fa moramora ihany fa ohatrany hoe misy sarosarotra kely. Ka alohan'izay isaotra an'Andriamanitra tsika ny amin'ny zavatra rehetra nataon'ny Tompo, ilay nilazaintsika teo hoe afaka ny mpianatra rava ny famombana fa toedraza ary miandry andro dia ivavaka ho an'ny fanatitra itsika. Ok? Ary hitsangana ary tsika. Ka meko ivavaka ho an'ny fanatitra ako zany, dia avy eo ameko fotoana kely nareo ivavaka ho an'ny fiainanareo, na ara-panahy zany, na fiainana any an-trano. Ka raha azo atao dia rehefa mivavaka ho an'ilay momba amin'ny fiainanao dia tazomo anao ihany, mivavaha moramora hoe Jesosy, aza atao en'ilay olona ato, aza atao nefa manjary mifangaro ilay vavaka rehefa mafimafy amin'ilay vavaka momba ny fiainana. Fa raha afaka baka ny zanakitsika any amin'ny classe de seconde izy mitifitra n'ilay izy, ny sasany première, dia afaka manao an'izay koa tsika amin'ny fiainana, hoe mitifitra fitahiana
rehefa examen salam zao aty ampiangonana. Manangana ny ty masy manangatana antsika examen io. Hors sujet 0. Diso ny calcul 0. Fa takan'ilay ankizy nahazo mention, marina daholo ny zavatra hitrany tao. Faute d'écriture sisy angamba tsy nahazo mention très bien. Fa eto koa zany mention très bien dia tafina. Amen ave. Izany hoe tsy diso ny kôty, tsy diso ny opération, ary ny finoana ny motera mitondra an'io dia ho tonga any aminareo fitahin'Andriamanitra. Tsanganao ny tanakavananao dia zany hivavaka. Jehovah Ray Masina velona mandrakizay ny an-danitro. Ndiranao afa tsara ianao. Mankalaza ny anaranao fa fony mbola tsy ny fony olo mazoto. Dia efa teo aminao izahay. Efa nitalao aho tompony amin'ny fandalinam-pinoana, nangataka ny fanatrianao. Dia tsapaka fa manatrika ianao. Maro ny atombavaka ny entiny tsirairay avy tamin'ny mbola matoriny ao an-trano dia efa ny fony ray aman-dReny nangataka taminao. Ankehitriny tompo misaotra anao aho satria tondram-bavaka ny ankizy hianatra anao examen baka afaka hatramin'ny seconda. Jesosy, miracle aminao, miracle aminay zany Jesosy. Zanakay klasy de seconda, ametraha-tanana anaovana cours gratuit afaka baka. Reharehanay ianao Jesosy. Tsy manana andriamanikafa ireharehan zay fa ianao Jesosy. Ianao le fanavelona atao anatin'ny FM4, matosy matanteraka ny sitrapon'ny ray aman-dReny hitany zanany olohany. Dia zany ny angatahako aminao hoe, raha zany aza no omenao, afahan'ny ankizy hianatra hitohy azakazaka, hivoaka olona ambony, dia tsarovon'ny ray aman-dReny, tsarovo ny toman'ny ray aman-dReny, tsarovo Jesosy ny tanan'ny ray miepaka, ny tongony vizaka ho an'io zaza io, mbola sy ny fiambenana ho an'ny fianakavia, ho an'ny vady aman-janany. Androany hitondra ny fanatitra sy ny ampahafolo. Dia mangataka aminao aho, todio e, todio mba tianay hanana trano, tianay Jesosy hanana fananan'ny olona rehetra. Fa ny anaranao nge dia mitondra voninahitra amin'ny fanahynay, ny anaranao mitondra voninahitra amin'ny fanasitranana, ny anaranao mitondra voninahitra amin'ny batisa amin'ny Fanahy Masina ny teny amin'ny teny sy fantatry sy ny faminaniana. Fa mangataka amin'ny anaranao a Jesosy, raiso sao vavaka sao, raiso sao fanatro, raiso ny faniriana rehetra. Fa mahery ny anaranao sady feno voninahitra ny anaranao Jesosy. Fa na inona angatanay atao amin'ny finoana amin'ny anaranao dia hoeny sy amen zany. Enoy ary ny vavaka ity amin'ireny mahotateraka eo anatrehanao, ditika azy manitra ny fangatany FM4 rehetra. Amin'izay faritra misy ny anarako izy anao dia eo ianao, dia eo amantso anao hoe eo amin'ny faritra misy ahy dia raiso ny vavaka dia valio amin'ny faritra misy anay amin'ny Sabata n'olona Jesosy. Mba hifalianay fa rivo ny andro, hifaliana rehefa misy vahiny, hifaliana fa tsy menatra izay mino anao Jesosy. Fa na tsy misy ary aminay izay tsy menatra tsy ala aminao. Fa hitanay fa metimety raha misy kely ato aminay, raha misy ambony ato aminay, raha misy hifalian'ny vady aman-janaka dia mety aminay. Hitam-bavaka amin'izay ary ny fiainanao. Hita amin'ny tompo izay tsy mety aminao. Raha misy zavatra tsy mety aminao nefa ao traminao le izy, tsy mety aminao mihitsy. Misy zavatra tsy mety aminao mihitsy. Ty karazan'ity Jesosy tena tsy mety, ary tsy mety miala mihitsy. Tonono mihitsy le karazan'le tsy mety, le tsy zakanao sady tsy tianao nefa ao an-tranonao le izy, miseho amin'ny tenanao le izy, miseho amin'ny fisainanao. Lazao amin'ny Jesosy misy tsy mety amiko ty, tsy haiko ny manala an'ity, tsy tafavoakako ty Jesosy. Aiza ianao, todio e, todio tompo, manatre tompo, todio, todio. Ny ratsy ato amiko, ratsy amin'ny fiainako, misy zava-dratsy amin'ny fiainako, tsy tafita aho Jesosy. Esory izay tsy mahatafita rehetra. Tsy zakako ndray mason'olona mijery aho. Zany hono mivavaka aminao, zany hono
raborabiny olona tsiky tsy ravina ny olona vonjeo hoe vonjeo ny rahalahako Jesosy vonjeo kaseho ny lalana sakafo ny lalana kaseho ny sainy amizao fanatazana fanatitra zay tsy nambolen'ny tananao Jesosy ongody zay tsy nambolen'ny tananao ndrao ny devolony nambolany zao fahoriany zao devolo mambolany zao aretiny zao devolo mitondra fisara-panambadiany zao esory zay tsy nambolenao Jesosy esory fa tany fambolenao zay tany fambolena Jesosy ny lehilahy rehetra tena tsy ilaina mihitsy zany famboleny satana zany tsy mirany zany zay fa ny ranao Jesosy zany adioana potika fa fambolena avy aminao voa avy aminao Jesosy tena voa avy aminao amboleo amin'izany vo tsy mety lo zay Jesosy fa tsy mety lo mihitsy ny fitahiny tsy mety lo ny fahasalamana tsy mety lo ny fitiavana tsy mety lo ny mazava Jesosy tamin'ny fambolenao tany fambolenao ny lehilahy rehetra sy ny vehivavy rehetra meteza tompo meteza Jesosy Alleluia mbola eo antsika raha tambolon'Andriamanitra ianao fa misy hafa mamboly ao gatao am Jesosy mihitsy hoe tena ty voy maniry ty tsy ianao Jesosy sy mamboly azy fa Jesosy te amboly fitahina te amboly fiainana fahombiazana fitiavana fandresena fahazavana angatao am Jesosy se tiany se fantapantatra hoe mety amboly maniry tsara ao anatinao tsy mampiovaovanao fa ampiorina anao tsara mihitsy Alleluia 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 Musica facile estrema voce Anao iritsika reo vavaka natao ireo vavaka natao ireo taraina sy talao reo antsonao andro amanalina voarainy tsara averitsika rehetra miaraka hoe reo vavaka natao ireo vavaka natao ireo taraina sy talao reo antsonao andro amanalina voarainy tsara nareo fitsapana aza nareo fitsapana reo sedra maro tsy voalasa fantatry ny tompo avokoa fantatry ny tompo avokoa izay mety aso tsika rehetra ary manangatanana ira hoe hitan'ireo adinao hitan'ireo adinao maso mijery anao raha mbola izy no Andriamanitra raha mbola izy no Andriamanitra
Sabata io ihany hitan'ireo atinao hitan'ireo atinao ny masony mijery anao raha mbola izy no Andriamanitra raha mbola izy no Andriamanitra Sabata vavaka andratsika vavaka andratsika raha misy toe-javatra tiana hoseho aminao na misy efa miseho angatao Jesosy fa mbola izy no Andriamanitra mbola izy ny mamaly vavaka mbola izy ny manasitrana mbola izy ny manova fiainana ao amin'ny fahazavana mbola izy no eo amin'ny tanakavanan'Andriamanitra tsy hanary tsy miova tsy saloka ny fiovanana fiodiny ietsamena ny ao aminy alleluia tokona mpanantenaina ireo tokona mpanantenaina jereo fa tsy maintsy faina jereo fa tsy maintsy rehefa milaza izy miamonjy rehefa milaza izy miamonjy aokatoky tsarovy fa ilay pary tsarovy fa ilay pary tsy manadino tsy manadino tsy manary rambola velonako izy asambaky afya mahery hitan'ireo atinao hitan'ireo atinao ny masony mijery anao raha mbola izy no Andriamanitra aza matahotra tsarovy fa ilay pary tsarovy fa ilay pary tsy manadino tsy manary raha mbola velonako izy asambaky miaraka farany refrain hitan'ireo atinao hitan'ireo atinao ny masony mijery anao raha mbola izy no Andriamanitra aza matahotra raha mbola izy no Andriamanitra aza matahotra raha mbola izy no Andriamanitra aza matahotra favaka ho anten'Andriamanitra za ihany vavaka sotranao a Jesosy fa tena mahery aminay ny anaranao raha hitsangana vavolombelona ambara ny fahatsaranao sy ny fahamarinanao a Tompo dia atolotro anao izay miaino eto amin'izao fotoana izao na miaino amin'ny onjam-peo na fahita lavitra na amin'ny fiteninina na fitenin'ny firenena manahoana ny hotenenany mangataka ny Fanahy Masina ho anositra ny fampianarana Tompo fa izay dia nofo amandray ihany ary mbola fonenana ao amin'ny fahamarinana sy ny fanahy dia raisoara ny vokatra entin'ny mpanomponao mba ho maro ny voninahitra tonga anatrehanao amin'ny batisa ary ho maro ny fanahy mahery ho raisy ny tsirairay avy fa ianao ny teny hoe dia nanokatra ny masom-panahy ahalalanay marina ianao ary ny marina nafaka anay tsy ho andevo fa menao fahefana ho tonga zanakao ary mitondra n'izany hoe zanako sy ny asan'ny tanako dia adidiko ihany ko androany Jesosy raiso ny lehilahy sy ny vehivavy
ho adidinao na ny fivelomany na ny fiainana isan'andro, indrindra fa zao katsahana izao katsao fanjakan'Andriamanitra dia hanampy anareo izany. Anaran'i Jesosy, sotra ray masina. Amen. Maso toerana. Ao tsarinareo dia raina Jesosy. Androany dia fampianarana mety efa eninareo ihany, fa ny fiaviny ilay fampianarana kosa dia mbola tsisy nampianatra fa na dia voasokatra anaty baiboly aza, fa taty amintsika ilay izy no nandeha voalohany. Zany hoe azo lazaina zany raha ny fampianarana nataontsika tamin'ny farany teo, enio tsara fa sady mamitina kely fotsiny aho. Azo tsika lazaina hoe raha vanim-potoana ny resahana miala tamin'ny Jesosy teraka tao Nazareta talohan'izay, ary fataontsika hoe miala eo, dia vanim-potoana nanjakana ny fanjakana Romanina. Nanomboka teo izy ny tena maka plasy tsara, matateraka tsara ny faminaniana, ny fisian'ny fanjakana Romanina nanomboka teo amin'ny Jesosy nakaty. Fa izy efa mpanjana tany ihany talohan'izay, fa nilazaiko hoe ny amin'ny tamin'ny Jesosy satria voalaza ao anatin'ny faminaniana. Fa rehefa teraka ny zanak'Andriamanitra dia hofofona ho vonoina. Ka ny Romanina zany nataontsika hoe nanomboka teo amin'ny année 0 Jesosy teraka makaty, dia ny fanjakana Romanina no manjanaka vanim-potoana Romanina mandra-pahatonga ny farany. Io farany io dia rehefa fiavian'i Jesosy, rehefa feno 30 taona Jesosy dia voaositra amin'izay, tsy hoe voaositra fa atateraka ny faminaniana, dia nanangana apôstôly 12 ary nisy mpianatra betsaka niaraka taminy. Tao anatin'ny vanim-potoana Romanina zany no nanangana ny Jesosy apôstôly, ary reo apôstôly no mena fahefana ampianatra soratra masina. Zay renareo tamiko izy dia andana torio, dia torio koa ny didy, torio mibatisa, dia lasa ireo nandeha mandraky tiany androany, mbola eo ny Romanina. Mazava ve? Ny Romanina no voalazan'ny baiboly ao anatin'ny hoe Babilôna, nom de code zany hoe kodesy tamin'izany mba tsy ho fantatry ny olona, fa ny Romanina io Babilôna io. Dia ny Romanina zany vanim-potoana izy nanomboka teraka mandra-pahatonga ny Jesosy eo amin'ny ranolanitra. Tsy ny Romanina rery nefa ny eo, fa eo koa ny apôstôly sy ny mpaminany rehefa mivakitsika eto amin'ny 18-20 apokalipsy. Zany hoe na le fiangonana ampakarana, na le anankiray izay tsy manana anjara ny fampakarana, dia samy eo, samy miara-miainga ary samy miara-tonga. Amen. Ny tsara ty trakisika saingy nanao sabotage le Romanina. Nanao inona hoe? Fantatsy ny Romanina tsara fa ity Jesosy zaika vonoiny ity ka voatery nandositra tany Ezipta, dia zay vao miverina. Fantany tsara fa io ny mpamonjy, fantany fa io ny ampianatra, fantany fa tsisy anarana ary tsisy fahefana azahoana famonjena fa tsy amin'io. Dia naniraka eny, fantany tsara fa ny nosorany Jesosy meny fanahy masina mpianatra dia ozy izy mandehana ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra, manao batisa azy ary ampianaro azy nampianariko anareo izy. Ny zavatra nitranga vonoiny zareo ny apôstôly, Jesosy niakatra nakany amin'ny Jentilisa ny apôstôly, tsy lasa lavitra dia maty daholo. Dia nitohizany zareo, izy tsy maty naretina, tsy voampesta fa ny vonoina. Nanina hoe? Dia inona zavatra nitranga? Dia nandeha reo dia mivonoina, dia nitsangana ny fiangonana, misy an'ity nom de code hoe Babilôna. Avoakako aminareo ny anarany anankiray fa code 666 ny kody rehefa le
prénom no mivoaka fa ilay nom no misy kody tsy ny prénom ny zavatra vonoiny zareo zany ny apôstôly dia mitondra ny fampianarana izy baiboly akavanana sabatra akavia zay tsy nanaiky ny fampianarana mody hoe amin'ilay baiboly dia ringana fatin'olona tamin'izany mbola be lavitra ny maty noho ny tamin'ny deuxième guerre mondiale sy ny première guerre mondiale mikambana ary fampijaliana tsisy oatra zany ary fanapotehana ny olona afaka mijery nareo amin'ny tantaran'ny fiangonana ny amin'ny fanenjehana dia rehefa maty ireo sy norory ny olona dia navoaka ilay fampianarana ary manjaka tokana izy Lutera dia mopera tao anatin'ny fiangonana dia nahita fahamarinana tamin'ny baiboly Lutera dia nitsangana dia nakany amin'ny komity hoe diso ilay fahamarinana ilay fampianarana lazaintsika tsy mitovy amin'ny baiboly tsangana komity lehibe resaka amin'ny Lutera taiza nahitanao zany anatin'ny baiboly dina amin'ny baiboly sy to amin'ny Lutera na ny fiangonana na ny baiboly izy maty Lutera Calvin koa nahita zay nahita fahamarinana tao sokatra ho azy ny fasana tsisy fanafana zareo koa zany rehefa nandera lahy eno tsara fa vakitsika ny tokosandina fa dia ny baiboly koa no entiny inona ny entiny baiboly novan'ny lalàna didifolo naty baiboly misy zany hoe hanova lalàna sy fotoana izy le lalàna ohatra hoe aza manan'Andriamanitra hafa fa zao ihany aza manononona foana anarana Jehovah Andriamanitra ao hoentina mandainga na hoentina milaza marina aza manao sarin-javatra voasikotra mahatsiarova ny andro sabata hahamasina azy fa ene mananesahany Andriamanitra ao tsatra tamin'ny andro fafito izy navadiny io navoaka ny didifolo mandraky tiany androany ny mpihinana kisoa rehetra tsy mbola nahita hoe mivadika ane le didifolo ampianarina fa tsy le d'origine ao anaty baiboly profon'izay mandehana ianareo ary amin'ny librairie re mpivavaka reny mivarotra boky dia mivarotra didifolo izy mivarotra ina izy hoe ataony ohatran'ny ity zany fa ataony amin'ny mahafinaritra ny azy tsara azo atao amin'ny rindrina tsy mitovy amin'io ny azy fa misy soratra fotsiny hoe didifolo n'Andriamanitra fa tsy mitovy mandraky tiany androany zay mpina kisoa rehetra tsy mamaky an'io mbola mieritreritra hoe le didifolo fotsiny vakiny mbola fa mieritreritra izy hoe le ao anaty baiboly ana io soratana io fa rehefa ela miandro radio FM fa izy dia maheno hoe alady leo izy fa tsy izy didy fatelo amin'ny baiboly amin'ny katesizonareo dia didy fatelo mahatsiarova ny alady manamasina azy ao anaty baiboly aza manonona azy famadika ny farany andro zany azafady ny arany azakazaka zany ny apôstôly sy ny fiangonana Babilôna io dia resy ny apôstôly maty mpianatry ny apôstôly betsaka ny paritaka sasany maty vitsy ny voaka feno ny fepetra ny amin'ny fahatongavan'i Jesosy mbola ao anatin'ny vanim-potoana romanina tsika raha mamaky baiboly zany anao dia tsy hita eo hoe oviana izy no avy satria Jesosy ny teny tsisy alala na ny taona na ny andro eo nantoiny na ny ora fa napetraka ao anatin'ny faminaniana ny aman-tarana ny fiavian'i Jesosy ka ny fampianarana izay nomeny tompo atsika le hoe tsy mbola nisy nampianatra nefa ao anatin'ny sokatra masina dia manakaiky ny famonjena etony Jesosy ny amin'ny raha ho any lanitra miaraka amin'ny anjely tsy andray na hoe apakatra ny vady ampakarina amin'ny vanim-potoana romanina tsisy vanim-potoana amerikanina zany teto ambony tany fa nandalo fotsiny izy dia niady tamin'ny vietnamiana dia vita ny vietnamiana dia niady dia nijanona izy iny ihany ny ady lehibe nataony
ny ato lehibe faharota talohan'izay fa ny romanina no manjaka eto ambonin'ny tany. Romanina tsy manana ordinateur hoe madiny romanina, tsy manana gitara hoe fabrication romanina, fa ny azy Maria masindady Josefa tsy haiko tsony feno n'izany tamin'izany nampianatra asa efa tato nga pastera mpanatra tato izy tamin'izany milaza amiko anareo raha diso ty amin'ny fotoanany dia raha diso ty teneniko ty dia miazakazà ty tapanoloko ny amin'ilay atao hoe saron'ny biby ty azavaiko eo rehefa avy eo le saron'ny biby ty dia nilazaiko tamin'izany satria mpampianatra soratra masina tany amin'ny sabatisy anankiray izay tsy mihina kisoa fa mianana ohatry ny gana mialatsiny raha avy any amin'ny dadabe nareo zany mianana ohatry ny gana zany fiangona zany rehefa miry zany aza manatinoa lazainy fa bibidy zany hoy izy États-Unis ary ny saron'ny bibidy ino mo filazako azy teo saron'ny bibidy ONU Organisation Nationale de Statistique ny anarana hita be aho hoe tsy nianatra dia rehefa nijerena dia fahoana rangaty ny États-Unis ny saron'ny bibidy dia le izy amin'le mifitrenaka le mitrena be hoe le fiteniny hoe good morning lasa saron'ny bibidy nao hoe good morning laza kely leo kaikanao tena sary olona ianao fa tsy saron'ny bibidy tseketseka ireo tiako lazaina dia zao hoe ny andro fiangan'ny filazantsara teo ny romanina ary midomina izy mamarana ny filazantsara eo ny romanina domina izy asa ny zavatra mety hitranga rehefa tonga ty ny lehibeny fanena ny apôstoly roa lahy mety ahafinaritra ihany tonga dia teko hoe ny akanjony lahy ty jerena tapaka loko angapana mazava ve le vanim-potoana ho jerentsika zany ny androany mikasika ny momba ny Jentilisa sy ny Jiosy miainga ihany tsika amin'ilay fampianarana manao hoe ny ainga avy any Israely ny apôstoly dia nyvonoan'ireo dia zareo koa zany mitondra ny madama be ohatrany hoe avy amin'ny Jesosy ihany koa mitondra ny sarin'i Jesosy ohatrany hoe avy any Israely ka ny fisian'ireo zany no nampiavaka ny navahana zany ny Jiosy navahan'ireo fampianaran'ireo ny Jiosy sy ny Jentilisa fa jerentsika rehefa aveo fa Jesosy mbola niaina tamin'ny fiainany Jiosy le hoe tsy mahazo manandrara amin'ny hafa firenena ny Jiosy fa tamin'ny Jesosy tonga tao Nazareta sy tao Jerosalema dia efa manomboka mifandraindray ny Jiosy sy ino misy tao ny hafa firenena ohatra teo amin'ny fatsakan-drano dia hafa firenena Samaritana le vehivavy ny tonga teo tsy mahazo manandrara mihitsy Jesosy sy ny Jiosy sy le vehivavy fa ohatra ny vahany Jesosy zay le izy dia nisy koa Jesosy niona tamin'ny intizy maramila romanina rehefa nangataka tamin'i Jesosy le maramila romanina hoe marary ny zanako ka sitrao dia ozy izy Jesosy andao any aminao dia ozy izy tsy afaka makany ianao fa za romanina ianao Jiosy misy lalàna zany eo dia ozy Jesosy dia ozy izy le romanina mitenena fosiny ange ianao dia sitrana ny zanako dia niteny Jesosy hoe lehibe mifinonao mandehana ary fa sitrana ny zanako tonga tany izy dia sitrana le izy fa ity fiangonana Jesosy zany nandrava an'le fiheveriny hoe hafa ny Jiosy hafa ny Jentilisa fa nakambany le izy ohatra nakambany tamin'ny batisa nakambany tamin'ny sabata nakambany tamin'ny Fanahy Masina nakambany tamin'ny fahamarinana fa ity indray ity resantsika ity
nitohizan'ilay lalàna taloha tsy mahazo manandrara amin'ny jiosy ny hafa firenena fa nylazaindray fa izay tsy mihina-kisoa izay mitandrina sabata dia jiosy fa zay alahady no an'i Jesosy ho an'izay mihina-kisoa dia an'i Jesosy ho an'izay manao an'izao dia an'i Jesosy fireo rehetrarehetra ao intizy jiosy fariseo ty lalàna efa nombony Jesosy ny lalàna reto mbola mandeha amin'ny lalàna korotana amin'izay ny fitaom-pivavahana rehetra azonareo ve ny tiako lazaina ny korotana amin'izay le izy hatramin'ity ny androany izany hoe mbola jerentsika eo rehefa avy eo ny aviany ny alahady fa ny Daniel izy mazava tsara Daniel 7:21, 22, 23, 24, 26 hoe ity biby dity misy no anovany sabata ho alahady mandraky ny androany tany amin'ny 321 zany tamin'ny taona raika amby roapolo sy telonjato no mipetraka ho ofisialy avy any Roma ny alahady no andro fafito dia tsy maintsy izay ny vavahan'ny olona rehetra nomboka maty ny apôstoly sy ny mpianatra satria tsy nanaiky mandraky ny androany mbola vanim-potoana nisy tsika zao Romanina dia lasa ao anatin'ny fivavahana manao hoe ny Jentilisa hafa firenena dia alahady no atao batisa ny zazakely no atao satria hafa firenena navany fiangonana Romanina tsara mihitsy ty hoe Jiosy sy Jentilisa ary potehany tao anatin'ilay anarana Jiosy na Jesosy na iza na izy na batisa na sabata na voaloham-bolona na famonjena na potehany tao fao zay ty alahady ty ny atsika dia navoaka ny reto taloha alahady andry tsara alahady andry tsara oy ratsaratsara maizina daholo ny mason'olona tsy mahafantatra hoe sabata tsy any Jiosy fa avany didifolo any Jiosy ny didifolo jereo Mosesy nomena azy Mosesy Jiosy dia Jiosy zany io fa ny baiboly milaza fa tompony sabata ny zanak'olona dia meko anareo ny sabatako mba ho fantatrareo ao natoiny za Jehova manamasina nareo izay toe-javatra izay misy amin'izao fotoana izao raha lamana na tsenabavy malala tsy afamala ny olona ary io no entin'ireo aparitaka amin'izay mbola faritra tsy manana an'izany anavahana an'izay tsy manaraka azy mazava dia namonjy Jesosy nalefa ny Fanahy Masina tonga tamin'ny apôstoly dia nientin'ny Petera sy Paoly nanambaran'izay resaka nientin'ny komplike kely Petera sy Paoly sy Fidirana nitondra n'ilay sabata sy batisa sy Fanahy Masina dia tsisy tsony Jiosy na Jentilisa fa raha ihany any Jesosy dia nivonoana ireo dia niraisiny zareo ny azy hoe tsisy tsony ny Jiosy na Jiosy na inona fa atao batisa amin'ny tete fotsiny nareo dia alahady dia mihina-kisoa dia zay ny tena izy fa Paoly Jiosy Petera Jiosy anti Jiosy ry zareo anti Jiosy halany Jiosy satria manana fahalalana mihoatra noho izay everiny ka rehefa lasa ry Paoly dia vakintsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Petera aloha vakintsika voalohany asan'ny apôstoly eo amin'ilay resaka loha hevitra mikasika an'le hoe tsy misy tsony Jiosy na Jentilisa fa Andriamanitra izay namonjy tao amin'i Jesosy no izy ary tsy misy aliky ny fiodonana fiovavana tsy misy tsy horava ny lalàna na tendry tsoratra na litera ray azy mandrapatonga ny farany teto izany nanomboka ny valy izy ina moa ndrasantsika teo ina ilay izy asan'ny apôstoly vakintsika ary ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Kolosianina aloha vetivety Kolosianina toko 7 Kolosianina toko 7
ny andiny ny faraiky amby folo. Ndiny ny faraiky amby folo. Kolosiana toko fahatelo ny andiny ny fingla zay teo raiky amby folo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Fa amin'izany dia tsy misy jentilisa sy jiosy, na voafora sy tsy voafora, na baribarianina, sy iskitianina, na andevo na tsy andevo, fa Kristy no zavatra rehetra sady amin'ny rehetra. Ny apôstôly zany nanazava tsara mihitsy tamin'ny fotoanany fa rehefa manana ny Jesosy ny olona, rehefa tonga ao amin'ny Jesosy ao fiangonana ny fahamarinana, dia tsy mitombona tsony ny atao hoe jiosy na jentilisa, na avanika hoe mifora jiosy ny dikan'izay, tsy mifora jentilisa. Fa Jesosy ny antony zavatra rehetra, tompony finoana sady manefa azy. Ny apôstôly zany tena tao amin'ilay fahamarinana nizanisa tao mba tsy ao an'i Kristy dia mitafy an'i Kristy, tsisy tsony jiosy, tsisy tsony jentilisa. Dia eto zany dia hitantsika ny sitrapon'Andriamanitra mihitsy ny fandehanana amin'ilay fahasoavana hoe na jiosy na jentilisa dia samy novonjena tamin'ny finoanan'i Jesosy. Romanina toko fahatelo andimy fa 7:20. Miemotra kely tsika. Romanina toko fahatelo. Hatramin'izao amin'izao vanim-potoana mbola mipetraka foana ny jiosy. Toko fahafino lazaiko teo. Andiny fahafiry 7:20. Vakitsika hatramin'ny 28. Fa tsy izay araky ny miseho ny jiosy, ary tsy izay miseho eo amin'ny nofo ny famorana, fa izay toy izy hoe fa izay araky ny miafina ny jiosy, ary ny famorana dia amin'ny fo, amin'ny fanahy, fa tsy amin'ny soratra. Ny fidiran'Reny tsy avy amin'ny olona fa avy amin'Andriamanitra. Mafy be zany ny fanenjehan'ny jiosy. Hatramin'izao nge mbola malaza be ny jiosy hoe rasiste, hoe mpanavakavaka hatramin'izao. Zany hoe melefilefika nefa mbola fantatra be niany. Ny tamin'izany masy dia lazain'ny jiosy, lazain'ny romanina, lazain'ny jentilisa fa lay 28 hoe manazava Paoly hoe tsy izay araky ny miseho ny jiosy, ary tsy izay miseho no eo amin'ny nofo ny famorana, fa izay araky ny miafina. Zany hoe vonjen'ny Paoly zany le jiosy voafora, le jiosy voafora nofo. Le jiosy koa mantsy manana mokon-doha zareo. Dia lazain'ny jentilisa fa tsy tokony anana anjara amin'izay lalana izay ny jentilisa, fa ny voafora ihany. Dia mifampitifitra teo reo, dia ny jiosy koa milaza amin'ny jentilisa hoe tsy tafiditra nareo satria manino izy? Tsy mifora. Azonao? Fa ny apôstôly zany taty aoriana no milaza hoe tsy famorano nofo io, tsy izay miseho fa ny ao am-po. Zany hoe le fo vaovao sy fanahy vaovao ny tonga ao amin'ilay olona no ny finoany an'i Jesosy, ka nandraisany azy tompo sy mpamonjy ny fiainana manokana, no lasa hoe an'i Jesosy, fa tsy le hoe voafora fotsiny, na le hoe tsy mifora, fa tsy nitsinona mifora sy ny tsy mifora, fa Jesosy ao am-ponao no tena izy. Ka eto zany dia nanomboka nazavan'ny apôstôly tsara ny fandehan'ilay raharaha ao amin'ny efaran'ny jiosy sy ny jentilisa. Toy izy antsika mivaky teny ao amin'ny romanina toko fahatelo andininy faha 7. Aloha vakitsika hatramin'ny andininy faha 5. Fa raha amitsy vakeo pasteur fa mikosokosoka be. Romanina toko fahatelo andininy faha 5 amin'ny anaran'i Jesosy. Ao. Fa raha ny tsy fahamarinantsika no mampiseho ny fahamarinan'Andriamanitra, ahoana ary no lazaintsika
tsy marina nga Andriamanitra izay mandatsaka ny fahatezerany miteny araky ny fanaon'ny olona aho sanatria izany fa raha izany ataon'Andriamanitra ahoana ny fitsara izao tontolo izao fa raha ny fahamarinan'Andriamanitra kosa mitombo tamin'ny laingako ho voninahiny nahoana no mbola tsara no mpanota indray ary nahoana no tsy hanao ratsy avin'ny soa isika araky ny anendrikendrehany anay sy ny filazan'ny sasany anay marina ny fanameloany ireny ahoana ary manakavaly va isika tsy akory fa efa voalazantsika raha teo mpanota avokoa na ny Jiosy na ny Jentilisa araky ny voasoratra hoe tsy misy marina na dia iray akory aza tsy misy izay mahafantatra tsy misy izay mitady an'Andriamanitra samy nania avokoa izy rehetra samy tsy maso avokoa izy rehetra tsy misy izay manao ny tsara na dia iray akory aza fasana misokatra ny tendany ny lelany no anaovan'ny fitaka ny poziny menarana no ambanin'ny molony feno ozina sy fangidina ny vavany ny tongony mimoana andatsadra fandravana sy fandringanana na eo amin'ny alehany ary lalan'ny fiadanana tsy fatany ajantsika eo eto zany apôstôly zany sady Paul zany sady manana ilay Jiosy voafora tsy mino manaraka azy dia gotrogotrony olona ary misy Jentilisa koa resiny lahatra dia gotrogotrony olona dia nitakatasiny Paoly mampiorina an'izay efa tafiditra ary mampisaina an'izay tsy miditra ka ny famorana tamin'izany no tazomin'ny Jiosy ara-pirazanana fa tsy nitakiny zareo tsy maintsy forana ny lehilahy rehetra araka ny baiboly any Eksôdôsy tsy maintsy forana ny lehilahy rehetra fa Paoly indray zany no fahasoavana dia tsy famorany nofo fa famorany fo amin'ny alalany batisa dia lasa contre anazy koa zany ny mpiray tanindrazana aminy mo ny Jentilisa koa ny Romanina nanomboka tezitra satria lasa mianaka lasa be dehibe ny hafa firenena nanaraka nefa raha n'izy io ary dia ny ombony zareo ry Petera gadrainy ry Paoly satria betsaka loatra ny mpino azony Paoly apôstôly Paoly tsika zany amin'izao vanim-potoana izao dia tsy mitovy tsony ny daonina tsy samy hafa zany ny zazana velan'ny Romanina dia ny aladista zazana velan'ny Jiosy ny advantista zazana velan'ny apôstôly zasy ianao mazava ve eo zany ny eo amin'ny tontolo misy akoatrin'izay zany dia panera ina hoe panera le ohatran'le panera ny mitaksy brosy reny mafantatra venao fiangona panera mafantatra zay aladista rehetra zany dia nono tao amin'ny Romanina daholy zay mihinana kisoa rehetra dia mihinana ao amin'ny Romanina daholy zay manao Noely 25 Desambra dia ao amin'ny Romanina zany zay manao Paska amin'ny daty anaovan'ny Romanina Paska dia Romanina zany hoe zanak' Roma zany ny fivavahana kristianina obedience aladista zanak' Roma ny protestanta nera manaraka arinareo fa katolika reto tamin'ny fotoanany dia nahita ny Lutera sy ry Calvin dia niala tao dia ny vonoiny zareo maty ny martyra be dehibe dia nijanona le fanenjehana dia navela hivavaka reto iza ny anaranareo protestanta ay alady nareo alady mihina kisoa mihinana Maria misy lakroa aminareo misy lakroa zay zany zanaka hivavonareo aza mandeha lavitra tsy mitovy ve le sasy mitovy zao mitovy mihitsy efa any anatin'ny fiangonana sy any amin'ny tranony FJKM ny Maria izay ny laviny tamin'ny voalohany izay efa mifafan'ny katolika tao amin'ny katesiziny ny aza manao sarin-javatra voasikotra tezitra ny protestanta tateharina zanaka vavy kozinina aninina eo lasa ny afara tamin'ny didifolony Romanina iny koa didifolony protestanta sy ny namany petraka ary ny fanontaniana ahoana natonga ny Jentilisa sy ny Jiosy ho tafaraka ao amin'ny Jesosy Kristy na le hoe lalana sy fahamarinana ary fiainana ty zany a vavady fatelo vavady voalohany Roma vavady faharoa protestantisme
ao anatin'izany ny sabatista voalohany. Ty sokafantsika ty zany, vavady anankiray tsy napozina isokatra, nefa sokatra. Dia ny sabatista nandray batisa ny Fanahy Masina ary tsy mandeha arak'izay lazain'ilay mpaminany sandoka vehivavy efa maty. Ka hojerentsika zany hoe tamin'ny fomba ahoana ny nanampidiran'ny apôstôly ny hafa firenena tsy mifora ho lasa mpiara-mivavaka amin'izy ireo ka mandray anina koa, mandray fanomezana, lasa mitovy mihitsy zany na ny apôstôly Jiosy na mpiny Jentilisa dia lasa tarika anankiray, dia izay miseho amin'ilay apôstôly Jiosy dia miseho amin'ny mpiny tsotra Jentilisa. Nefa rano moa dia hozy Paoly tsy misy tsony na Jiosy na Jentilisa fa izay ao amin'ny Kristy Jesosy no izy. Mazava sa tsy mazava? Eto zany tsika miditra amin'ilay fampianarana hoe ny zavatra nataon'i Jesosy atonga ny fahamarinana izay napetrany ho tonga ny amin'ny hafa firenena rehetra ka ho lasa andihany anankiray izy io. Dia tsy inona akory zany fa efa naveritsika teto tamin'ny heriny hoe Jesosy nanao fisoronana, na hoe Jesosy ino izy ity izy? Mpisorona be. Mbola andehanao mariazy fa asaiko azavain'ny pastera tsara izy io. Toko sary fotsiny ilay izy. Rehefa taty ambony tany ny fisorona be natao tamin'ny Jiosy, efa nitantaraiko teto indray sabata izay. Fa Jesosy kosa arak'ilay teny men'Andriamanitra ray azy hoe izy no hamonjy izao tontolo izao. Anina hoe? Hamonjy izao tontolo izao. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao, dia ahoana toy ny nomeny ny zanany latokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa ka na any Russie, na any Chine, na eto Madagasikara, na aiza na aiza, dia amin'ny alalan'i Jesosy ihany no azahoana famonjena. Raha tonga taty amintsika nefa zany Jesosy zany raha tatontsika tamin'ny taona 800 dia sarotra be tamin'ny olona tamin'izany no nanaraka an'i Jesosy raha salama ary nadohan'ny faktirany. Nahita sombotsombony tao anaty baiboly ny raha salama sy ny namany, dia tsy nanaraka ny fandehanana amin'ny fiangonana katolisisma tamin'izany, tonga dia fio any ambonina mpamarinana nefa rany any ambaniny ampamarinana. Tsisy raisina. Nahita sombony, voasombony fotsiny. Resanga ianao midiry ianao tsy amin'ny katedraly anankiray dia sombon-javatra famarinana kely fotsiny resahana. Mody mifanena amin'ilay pastera ilay mopera iny. Azafady frère, azafady mopera. Ahoana marina ity sabata ity fotsany manidikitika ny sofiko mihitsy. Marina ve sa diso io? Tonga dia hoe izy mony anaranao, oviana ianao natao kofesy, oviana ianao amin'izao. Rapitra ianao voaka. Sasa mazafa. Raha izy kosa makatika manontany hoe ahoana io alady io, na ahoana anao tsy manaiky, ahoana anao tsy mitsalady, avy ety mipetra tsara eto dia raha ny taratasy stylo fampianarana anao io. Mazava sa tsy mazava? Raha mbola tianao dia ny batisan'ny rano, ampiana batisan'ny Fanahy Masina, ary raha marary ianao voan'ny sifilisy dia metratra ny sitrana. Voaninona ry zala reny? Voan'ny sifilisy. Matahotra anareo? Aitsika teo dia ho jerentsika toko sary ilay izy. Jesosy zany nampanantena ny apôstôly araky ny irakin'Andriamanitra rainy hoe alefany amin'izao tontolo izao ny filazantsara ny famonjena hatrany amin'izay izao tontolo izao zany. Kanefa mandra-pahatonga n'izay fotoana izay dia mbola nitazomin'Andriamanitra koa aloha ilay lalàna hoe ao Israely ihany. Ka izay te hivavaka amin'Andriamanitra tamin'ny fotoanany dia makany Israely. Tato amintsika izao nisy mpino nitsangatsangana nakany Israely. Dia nitantarainy ilay Israely. Dia ohatrany mampilendalenda be hoe tonga teo amin'ilay zaridainany tamin'izy ilay vavaka tamin'ilay patrapatraka ohatran'ny rany ny atsiambony, hitanay nafinary teo amin'ilay nandavany Jodasy azy izy, tsy hay teo a-Kalvari, kaka nakasary tao ny Kalvari,
dia tsy nety mihitsy zany ty fahamarinany ty hoe amena ty amin'ny olona tsy voafory raha tsy manao fanavotana i Jesosy ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana. Izy le miteny hoe za mivavahady tsy misy makany amin'ny ray raha tsy amin'ny alalako. Zay mihitsy tsy atao batisa no vonjena dia omena hery ho tonga zanaky ny ray izy. Amen ve? Dia tsy vita tao Israely zany fa tsy maintsy voaka ny Israely. Fa tamin'ny fotoanan'andro Jesosy zany dia zanak'Israely ihany Jiosy daholo mivavaka tao. Vitsivitsy ihany ny Israely hafa firenena. Dia nanao an'ilay asa fisoronana tany an-danitra izy. Le hoe izy niakatiny. Dia ozy zaza mialeto ianareo fa afaka andro vitsivitsy. Dia hoana toy izy. Afaka andro vitsivitsy dia atao ina moa batisany Fanahy Masina araky ny sitrapony ray. Dia rehefa niditra tany Jesosy fa vakitsika ny ten'Andriamanitra. Apokalipsa 4. Apokalipsa 4 zany ny mampiseho. Efa famerina kely ihany ty fa fotom-pampianaran'ny amin'ny. Tsy maintsy hainy rehetrarehetra. Rehefa niakatra Jesosy netony rahona dia rehefa teneny tsy hitany zareo tsony dia tonga tany amin'ny ataontsika hoe any an-danitra ny amin'izay misy ny rainy. Dia ambarany tsara ilay izy eo amin'ny Apokalipsa 4. Misy soramandry manao hoe ny fidirana any an-danitra an'Andriamanitra mpanao ny zavatra rehetra. Pastera, mamaky ianao 1:7 aloha. Apokalipsy 4:1 hatramin'ny 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa afaka izany dia hitako fa indro nisy varavarana ny vota any an-danitra. Ary ilay feo voalohany izay fareko dia tahaka ny any trompetra ny teny tamiko hoe miakara ty dia asehoako anao izay zavatra tsy maintsy ho avy ratrizay. Ary niaraka tamin'izay dia voatsindry ny fanahy aho, ary indro seza fiandrianana nipetraka tany an-danitra. Ary nisy anankiray mipetraka teo ambony seza fiandrianana. Ary ny tarehilay mipetraka dia tahaka ny vato jaspisy karneola, ary havana mitareny emeralda ny manodidina ny seza fiandrianana. Ary manodidina ilay seza fiandrianana iray dia nisy seza fiandrianana 420, ary teo ambon'ireo seza fiandrianana ireo dia nisy lolona 420 mipetraka, ny tafy fitafiana fotsy sady ny satroka satroboninahitra volamena. Ary nisy elatra sy feo ary kotrokorana mivoaka avy tamin'ny seza fiandrianana, ary nisy jiro fitondrehitra teo alohan'ny seza fiandrianana dia ny fanahy fiton'Andriamanitra ireo. Stop, pasteur. Io zany fahitana io. Mitsoro mandritra kely le teniko. Tamin'ny taona 70 dia nigadraina tany nosy Patmosy John. Satria mpianatra Jesosy. Tao anatin'ny figadrana io izy no tsindrin'ny Fanahy Masina. Teo zany vao fantatry ny apôstôly hoe izao toe-javatra nisy tany tamin'ny Jesosy tonga tany an-danitra. Nahitany John farany amin'ny Jesosy dia ilay izy niakatra ny etony rahona. Dia iny Jesosy iny izy dia mbola ho avy indray. Taorian'izay tsisy nahitany Jesosy tsony afa-tsy ny Fanahy Masina mitranga. Fa ity rangahy ty zany, ty apôstôly ty zany no napahitana ny toe-javatra nisy tany an-danitra tamin'ny Jesosy tonga tany. Amen. Ohatrany hoe retrospective zany zavatra efa vita fa aseho amin'ny John. Ohatrany hoe vita film dia naseho amin'ny John. Mazava sa tsy mazava? Ny lehibe teo zany dia ny fampisehoana ny voninahitra Andriamanitra ray. Amen. Mazava mihoatra ny masoandro amin'ny herin'ny tarehiny. Ary ambany ery azy dia nahita zany aho izy dia torana teo. Aty ambony tany izy ny torana, ny fahitana hitany any an-danitra. Amen. Iza zany ny mahery ny apôstôly sa ny any an-danitra? Izy hoe ny any an-danitra. Fa ilay famantarana anankiray hoe le talohan'ny Jesosy anao batisany Fanahy Masina, io toe-javatra io. Vakio kely pastera ilay hoe jiro fito. Andininy 5. Ary nisy elatra sy feo ary kotrokorana nivoaka avy tamin'ny seza fiandrianana. Ary nisy jiro fitondrehitra teo alohan'ny seza fiandrianana dia ny fanahy fiton'Andriamanitra ireo. Amen. Inona hoe le jiro? Tsy hainiko tsara nareo arirany rehetra tsy hainiko tsara. Petraka ary atao inona ny ary Fanahy Masina io? Ho lalaovan'i Jesosy ve? Sa atao inona terizina any? Terizina isa ho amena rehefa avy eo. Fa iza ny teny fa omena io? Iza hoe?
dikan'izany io ny zavatra nitranga tamin'ilay andro Pantekosta izay lazain'i Jesosy hoe afaka andro vitsivitsy. Dia natao mbola niteny izy tao amin'ny asana apôstoly toko voalohany. Dia iny fa niakitra dia nanompo ny masina niaraka tamin'izay dia lasa niaraka tamin'ny raony. Afaka andro vitsivitsy ity jiro fito ity tsy antsony. Afaka andro vitsivitsy taoriana natongavan'i Jesosy dia tsy antsony le jiro. Inona ilay izy? Fa lasa aiza aza? Manino hoe? Lasa aiza? Nisy elatra sy feo sy korokora dia nisy jiro fito mirehatra. Alleloia. Dia voalaza amin'izay dia ny fanahin'Andriamanitra. Zay izao pampina. Zay ny ato. Dia ny fanahin'Andriamanitra any amin'ny andininy hafa izy dia izay omena ny mino. Io lazainy io. Rehefa latsaka io fanahy masina io dia latsaka afo teo amin'izay nandray azy. Amen ve? Dia ny apôstoly sy ny mpiaradia aminy izay nijery ary vao misy hafa amin'ny lohany rahalahy maka oharorana bavy misy hafa ao. Izy rehetra zany dia samy feno fanahy masina. Hoy izy ny Baiboly tokony 20 ry zareo tao. 20 zany miara-miteny amin'ny teny tsy fantatra. Amen ve? Maninona hoe izy 20? Zay sy lalaparany efa niara-miteny amin'ny teny tsy fantatra anaty fitaom-pivavahana. Iry tsy fivavahana ny amamasasa miaraka mivavaka dia samy teny amin'ny teny tsy fantatra. Mangataka amin'Andriamanitra mba hiara hiteny amin'ny teny tsy fantatra ny promotion. Amen. Satria tsy antsony io. Tsisy fanahy masina ntsony ihany. Fa efa nomena an'izay mino. Alleluia. Andriamanitra raisy Jesosy sisany ihany. Fa ity fanahy masina ity efa menan'izay mino. Raha eto Antananarivo misy mino, dia omena azy io. Makany Ambodinisotro misy mino, omena azy io. Tonga any Bomamoro misy omena azy io. Tonga any Nazareta misy omena azy io. Mino iana fa Israely vela boiboika ao anatinao. Fa nahoana aza ny tonga any ilay fanahy masina. Vakitsika any indray mandeha pasteur pariny ao amin'ny toko 5. Eo amin'ny toko 5 ity fampahafantarana tena mazava tsara ny amampy Jesosy mpisorona be ka izy niditra tamin'ny voninahiny. Mamaky tsika pasteur manomboka andininy voalohany manaraka ny ankizy. Apokalipsy toko 5 andininy voalohany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hitako fa indro nisy boky voasoratra tao anatiny sy teo ivony, voapetaka mafy tamin'ny tomboka 7 teo an-tanakavanan'ilay mipetraka teo ambony seza fiandrianana. Ary hitako fa indro nisy anjely mahery ny antso tamin'ny feo mahery mafy hoe iza ny mendrika hanokatra ny boky sy amanotomboka seny. Ary tsy nisy tany an-danitra na tetỳ tany na tany ambanin'ny tany na sokatra ny boky na nahajery azy. Ary nitomany mafy aho satria tsy nisy hita mendrika hanokatra ny boky na hijery azy. Ary ny anankiray tamin'ny loha olona nanao tamiko hoe aza mitomany. Indro ny lohany avy amin'ny firenen'i Joda dia ny solofony Davida no efa naharesika hanokatra ny boky sy amanotomboka seny 7. Oka. Any amin'ny Daniel pasteur misy an'izy io. Nanantona n'ilay fahagola Jesosy amin'ny Daniel. Mpaminany Daniel koa nahita an'io arrivé. Io le Apokalipsa 4 sy Apokalipsa 5 mantsy ny arrivé an'i Jesosy tany. Ohatran'le hitanareo rehefa le makeny vato ianareo. Eny misy aeroplanina mivezivezy foana. Dia misy fotoana iny le aeroplanina mety iny ny arrivé. Jesosy koa zany ao anatin'io Apokalipsa 4, Apokalipsa 5 le arrivé an'i Jesosy. Daniel koa efa nahita an'io. Vakitsika indray mandeha le Daniel. Daniel toko 7. Daniel toko 7. Dia ny andininy 7. Testamenta taloha zany. Testamenta taloha mahita Isaia, dia Jeremia, dia Ezekela, dia Daniel. Daniel toko 7 dia ny andininy 7. Mbola nijery ihany aho mandra-pametraky ny seza fiandrianana. Ary ny fahagola no nipetraka teo. Ny fitafiny dia fotsy toy ny fanaly. Ary ny volondohany dia toy ny volon'ondry madio. Ny seza fiandrianana dia lelafo ary ny kodiany dia afo mirehatra.
Ony afo no mivoaka sy mandeha avy teo anatrehany, arivoarivo no nanompo azy, ary alinalina no nitsangana teo anatrehany, nipetraka amin'ny mpitsara ary novelarina ny boky. Okaloha. Eo anatrehany, eo amin'ny ray daholo zany, eo amin'ny Andriamanitra tsy to. Misy fitsarana, misy boky ho velarina, ary misy ho tsaraina. Ny olombelona no tsaraina. 11. Andininy faraiky ambe folo. Dia mbola nijery ihany aho no ny feon-teny miopampana no tenain'ilay tandroka. Eny nijery aho mandra-pamono ny biby ka nolevonina ny tenany, ary natao teo amin'ny afo mirehitra izy. Ary ny amin'ny biby sasany dia nesorona tamin'ny fanapahany, nefa no alavaina ihany ny andro iaina mandra-palany ny andro sy ny fotoany. Okaloha. Manao zao ny fampianarantsika. Mandroso ny velona, reto biby. Voalaza firy izy teo. Nisy nahita mijery aho mbola nisy feoteny miopapana no tenen'ilay tandroka. Eny, mijery aho mba ara-pamono ny biby. Novelomina ny tenany ary natao teo amin'ny afo mirehitra izy. Io biby io. Io biby io, le tandroka zany. Misy biby dia misy tandroka. Biby, firenena, tandroka, mpanjaka. Le tandroka no mitabataba. Fitsarana. Inona ny didy fitsarana? Natao teo amin'ny afo izy ary nolevonina ny tenany. Nalaina le biby. Amin'ny apokalipsy izy, biby dia miaraka amin'ny tandroka. Le lehibe, le misy maso. Sady miteny zavatra miopapana. Fitsarana, vita, didy fitsarana. Fio! Any amin'ny afo, mirehatra. Ao anatin'le vanim-potoana inona hoe tsika hoe? Tsika izao vanim-potoana iza? Romana. Amin'ny andro farany, atsipy any amin'ny farihy mirehitra hafa. Izy zany io mandeha voalohany io. Romana io. Biby dia, miampy, tandroka. Teny zavatra miopapana. Any amin'ny Daniel 7:25 hoe, io teny zavatra miopapana io izy ny didiny. No ravany, fitsipika, ovany. Valy ny didy pitsarany, fio! Any amin'ny farihy mirehitra hafa. Fantaniana mipetraka. Betsaka ary ve manaraka an'io sa vitsy? Ara-pivavahana io fa tsy atoko politika. Tsy propagande hiditra président. Fa hiady varotra amin'Andriamanitra. Kanjo ny valiny. Any amin'ny elo tsy misy fetra. Paster, toizina izy. Andininy ny fahatelo ambe folo. Ary mbola nahita tamin'ny fahitana tamin'ny alina ihany aho, ary indro nisy toy ny zanak'olona avy tamin'ny rahoan'ny lanitra, ary nakeo amin'ny fahagolo izy, dia napanakekena teo anatrehany. Amen. Ary nomena fanapahana azy voninahitra ary fanjakana izy, mba hanompon'ny fokom-pirenena sy ny firenena, ary samy hafa fiteny rehetra azy, ny fanapahany dia fanapahana mandrakizay ka tsy ho tapaka, ary ny fanjakany tsy ho rava. Amen. Iza ndray io? Ganabafy, izy io? Nareo ato? Ohatra ny tsy asivo assurance rehefa Jesosy hoe Jesosy! Ahoana rahalahy, izy io? Ary iza le biby mirehatra be io? Romana. Ity ve? Jeka tsara indray mandeha 13 vakiko. Ary mbola nahita tamin'ny fahitana tamin'ny alina ihany aho, ary indro nisy toy ny zanak'olona. Olona, zanak'olona. Misy maso zany mitovitovy amintsika sa tsy mitovy? Dia hoy izy nisy toy ny zanak'olona avy tamin'ny rahona. Fa inona moa ny akaran'i Jesosy? Bildozera sa Sputnika sa inona ny akaran'i Jesosy nakany? Dia tonga tany izy, dia inona koa ny hitany Daniel tany? Ary izy ary dia olona tonga mitaingina rahona. Valina, iny izay mbola nanompon'ny masony teo dia niakatra tany an-danitra. Jesosy ozy ny apôstoly, dia nentin'ny rahona. Dia ozy Daniel ary nisy olona tonga avy any amin'ny rahona, ohatran'ny zanak'olona. Ohatran'izy ozy? Toizany, aiza izy teo paster? 14. Dia napanakekena teo anatrehany. Tonga io fa tsy misy an'ilay anankiray izay ohatrany tsy ampy bilao izay ry zareo. Io ny le izy miverina. Hoe Jesosy miverina. Hoe iny Jesosy dia mbola ho avy takany nahitanao amin'ny rahona. Dia io vakiany zareo. Io Jesosy arrivé any an-danitra.
miala eo indray izy zay vao arrivety akany FM fois. Amen. Amen. Alléluia. Amen ve sa tsy amen? Amen. Atsangany tanany zay matahotra. Izay fividianana ratsy indrindra vitsy te vitsy ny saika anangana kanjona zava le izy te tsy nanangana indray izy. Ary mandeha indray fividianana faharoa atsangany tanany zay resy lahatra fa ao anatin'ny lista hiakatra. Zay misy atao batisa anao vojana. Zay tsy mety minoenoina. Marina ny faminaniana sy ny famoaka hevitry ny faminaniana ho aminareo any amin'ny fiadanan'Andriamanitra. Hitahiry anareo any amin'ny fahasoavana sy fiadanan'Andriamanitra. Ho ambin-javatso ny finoanareo. Napahitan'Andriamanitra anay zany gaga ny manampahaizana tamin'ny baiboly fa iny ty zanakina Benjamina ty valiny zaly avy any amin'ny maizina tonga amin'ny mazava. Amen. Iana koa avy any amin'ny maizina tonga amin'ny mazava. Araroty ny andro azo anao vatso. Fa akaiky ny andron'Andriamanitra. Toy izy pasteur 14. Ary nomena fanapahana azy voninahitra ary fanjakana izy mba hanompoany fokom-pirenena sy ny firenena ary ny samy hafa fiteny rehetra. Halleluja. Iza le omena fanapahana azy voninahitra? Jesosy. Mba atao inona? Anompony fokom-pirenena sy ny firenena ary ny samy hafa fiteny rehetra azy. Amen. Inona rio hetsika ataon'i Jesosy io? Manangatanana zay mahay. Ahoana ny atonga ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny araka ny faminaniana fahanompo azy. Dia tsika zany mijery fa inona no ataony mba ho tonga ao ny fanompoko azy. Tsika ve no sokajiny hafa firenena? Tsika lazao ary hoe inona ary no ataony mba ho tonga ty amintsika izy. Oka aloha tsangana fotsiny ianao. Todinareo reto. Zay. Todia ty amin'izay. Tsy menatra ve nareo rahalahy? Dia tsy mahavaly an'izany fantany izany. Tsangana tanany vehivavy tsy manino. Tsangana. Atao ampovoany toa tsisy misy. Tribune centrale tsisy. Ary lozanareo mifampifosa fotsiny a. Andrekako. Dia ireo fotsiny ve mahay an'izy. Ary mbola tsy fantatra koa mety mbola mety diso aza izy. Iny fansangana tribune centrale anankiray. Atra amin'ny lehilahy misy mitsangana anankiray. Amin'izao fotoan'izao misy iny koa fa misy mitsangana anankiray. Kely sisa alfasy. Zay. Dia raina Jesosy. Iza nanao domo tao? Zay nanao domo tsy manangatanana. Zay nihaino tsara ary manangatanana e. Farafarasiny izy taminareo no nihaino an'ilay fanazavana teo. Le nazavaiko teo ka. Idreala manao akanjo mainty fotsy gris miky. Ok, iza nandanganao zaka? Mafimafy tolo tsara. Mafimafy. Tovy tsara aza amin'ny saboty ianao fa tsy mety. Le ato. Piony le zavatra. Ok. Mahery izy amin'izao fahenjena miseho aminao zao. Vonjy. Zay tsy manangatanana. Eo nareo asana manangatanana tsy manangana. Ato. Misy marina fa misy zavatra dingan'ny rahalahy.
rehefa mba mifampanana dia manangana dia ahisy pradiso aoaka. Nataon'ny Jesosy natonga ny firenena rehetra sy ny samy hafa foko sy ny samy hafa fiteny azoahon'ireo famonjena dia ny fisoronana nataon'i Jesosy. Anompon'ny hafa zavatra tanteraka mivakitsika amin'ny Daniel 7 teo io. Oviana izy tanteraka, petraka oviana ny tanteraka izy. Ato aminareo, levitin milaza Jesosy mpinobe. Io, mika, mahafinaritra. Rehefa ohatr'izao tena mirehitra mihitsy apôstôly. Oviana io ny tanteraka. Tanteraka io vikany anarako. Tanteraka io faminan'iny io teo amin'ny nandatsahana ny Fanahy Masina teo amin'ny apôstôly. Oviana zany fa malinga nisy apôstôly nandray. Ny andro Pantekosta. Alleluia. Alleluia. Firy andro? Ray andro montsy. Firy e? Ray andro montsy. Tsy avelana Andriamanitra tsy halala ny sitrapony ianao. Tsy avelany. Raha miafina izany dia miafina amin'izay ho very. Rehefa nianatra ny manam-pahaizana ka sy nahita dia marina hoe nomeny ny zaza madinika izy. Tsy nisy akolazy naloha zany tsy sy ninona fa namatorera malala teo omeny azy zany e. Alleluia. Nandray azy voalohany oviana tamin'ny andro vitsivitsy karan'i Jesosy dia Pantekosta ny andro Pantekosta tamin'ny Pantekosta. Firy andro? Ray andro montsy. Aka eny tany fa firy andro elanelan'izy tany sy nakaty? 10 andro. 10 andro. Merci Luka. Efa nafantatra olona ve nareo fiangonana tandrina Sabata mandeha amin'ny lalam-pahamarina ka nandray batisa ny Fanahy Masina tao alohan'ny Apôstoly Benjamina. Olona tany nandray afasinareo zay tonga ny sorokety. Hitany masoko pastera, hitany masoko raha maramilako rehetrarehetra eo, hitany masoko ny ratsahan'ny Fanahy Masina tamin'ireo. Alleluia! Alleluia! Ho an'i Jesosy! Ilainao mihitsy ny mahafantatra an'io fa tsy tonga foana. Ny fahafantaran'ny fiangonana Romanina ny nahodiny le filazantsara dia napetrany teo foana hoe Sabata ny Jiosy, Alaritra ny Jentilisa. Tanao Jesosy nitsangana tamin'ny maty alahady? Ie. Dia io zany ny antsika, ny anareo zany. Fa nitsangana amin'ny andro voalohany fotsiny izy. Voalaza amin'ny Baiboly tsinona satria voalaza amin'ny Baiboly fa hitsangana amin'ny andro voalohany izy. Fa ny famarinana dia mora kely natongavan'ilay izy tamin'ilay olona efa fantatrareo. Amen ve? Inona zany nataon'i Jesosy ahatonga n'ity filazantsara ity? Eken'Andriamanitra andehany amin'ny hafa firenena sy ahafahany maniraka ny filazantsara sy ny batisan'ny Fanahy Masina amin'ny hafa firenena. Inona nataon'i Jesosy? Atondrandray ohatra ny Indonésianina zany no miteny tsy ndray misy kakao tsy noko rakaba tsy misy na firenena firy ny ato na firenena firy. Atsangano tana zay malagasy ato e. Atsangano zay Egyptianina. Atsangano zay Hollandais. Nefa nitolotra mahinao ny teniny zareo a. Inona hoe nataon'i Jesosy? Nanao inona? Ho aniza firy andro. Dia inona ny fanomezana rehefa tonga zay? Inona hoe le fanomezana? Fa iza ny teny andro ay fanomezana zay mino e? Iza ny teny zany andro ay fanomezana? Nandray aho dia nandray ianao dia andray teo haleluia sana. Bloqué daholo ny sabatista rehetra. Bloqué ny sabatista rehefa nitondra n'izany fampianarana izany teo amin'ny raiko sabatista indraiky fa nahotiko sara amin'izay tafavoaka izy. Natsonona
diplômany tonga ny pastera be diplôma sokosoko ny zanako zany tonga tao anazavaikany io fio mangina voazaitra mivavany zavatra mbola tiany sofiny nahita masony ny zavatra nylazaiko izy diso zany toy zao hoe ho aminareo zany diso fa aminay oke tsara mirehatra tsara tena azo tokoa tsika amena tena azo tokoa tsika hoa zany nahazo voalohany lazao kely le kaikinao rahalahy Benjamina nahazo fanomezana voalohany za kosa nahita an'le lalana zany nandondona firy andro tao izy zao za izy za farankay le izy mila anarana izy rahalahy Benjamina hitanao ny fazakako izy zay ny lazany hitako fazakany dia nomeko azy dia hitako fazakanao dia lazaiko fa manana ianao any amin'Andriamanitra manana zay misy atao batisa novonjena za manao batisanareo amin'ny rano fa Jesosy ilay mpanjaka ny mpanjaka manao batisanareo amin'ny fanahy sy ny hafa alleluia vita sa tsy vita izy nanomboka teo zany tsy misy tsony jiosy tsy misy tsony hafa firenena fa rehefa teraky ny raitsika dia ray ihany nateraka ho an'Andriamanitra dia ray ihany mena hery sy fahefana ho tonga zanak'Andriamanitra ka raha ohatran'izao volonkoditra ka raha misy fotsifosy misy vazaha menamena sy mavomavo tonga any ray ihany tsika amen lalana fahamarinana ny natoroko anareo misy expert any mahay mandravanio misy expert vohomana ho any farimy rehitrafo izy mahay mandravanio ka tonga ny aminareo zany ka miditra ao amina tranonareo ampidirinareo ao dia mety ho lasa ray ihany ianareo na mbola mivavaka ty fagazanareo tonga amin'ny fahasoavana aza mbola mahay maika mampiditra olona aloha raha hiady baiboly fa fehezo tsara dia fio hoanina amin'le tsy aposina izy iny an'ity dia lasa ty hira anankiray eo pastera sina hira anankiray hiara hitsangantsika anao hira anankiray tsika tsy misy hoay afa-tsy Jesosy Jesosy
Tsy verina zany fa mahita toerana afonao. Amen. Mazoto toerana. Sabata ny azo. Zay teny azonareo tsara le mampafinaritra zany sabata. Raha manao sabata ko fafinaretana ianareo. Omena anareo ny lovan'i Jakoba. Lovan'i Jakoba ity. Be mokondogo be. Za aloha tiako zany Jakoba. Tsy misy Jakoba kely moa anaty Baiboly io na? Tsisy. Eno tsara amin'izay ry mazava le teo. Ok ve any mba andefasa SMS kely anareo zay anany a. Ameteo amin'ny SMS ny pastera parany fa amin'izay izy nijery azy. Numéro azonareo pasienany ny pastera parany. Dia mba any. Indrindra fa raha misy fanontaniana. Teo mifoninainy. Indray andro monja ao amin'izay Zakaria toko fahatelo vakiny indray mandeha. Iny asa fanomezana natao. Famonjena tao amin'ny Zakaria reka azy. Misy Zakaria ve Baiboly tao? Eo amin'ny Matthieu dia toko fahatelo rehefa niseho tamin'ny io a diny favalo. Any tranonareo manomboka ny toko fahatelo ny diny voalohany hatramin'ny fahafolo fa eto zany vakitsika ry fahavalo le ilaina amin'ilay anina mihitsy le lesona androany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Koa miano ry Jiosy sorona be dia ianao sy ny namanao izay mipetraka eo anoloanao. Fa olona atao fahagagana ireo fa indro entiko rantsana mpanomboko ary indro ny vato izay napetraka teo anoloan'i Jiosy. Ny vato iray dia banjiny ny maso fito. Inona indray zany io maso fito? Fanahy Masina. Indro ho soratako ny sorany hoy Jehovah tompony maro ary esoriko indray andro monja ny eloko ty tany ty. Isan'ny faminaniana ny ainga avy amin'io miampy amin'ny Lioka 24:44. Lioka 24:44 le misy tenin'ny tompo manao hoe fa tsy maintsy firy nilazaiko teo? Ina le boky? Lioka 24:44 Jesosy any no miteny manao hoe hita ve? Toko sy andininy miaraka tsika rehetra roa telo. Lioka toko faefatra amby roapolo andininy faefatra amby efapolo. Manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy miaraka. Dia hoy izy taminy, izao ny teniko izay nolazaiko taminareo. Fomba taminareo aho fa tsy maintsy ho tanteraka izay rehetra nanorata teo amin'ny lamosesy sy ny mpaminany ary ny salamo. Dia nanokatra ny sain'ireo izy hahalala ny soratra masina. Rehefa tanteraka zany ny faminaniana amin'ny soratra masina izay nilazain'i Jesosy dia miaraka amin'izay fatanteran'izay misokatra ho an'izay mino an'izay ny Baiboly. Zany hoe ny olona mahalala fahamarinana ray na roa ao anaty Baiboly ka mahafantatra ny zavatra andresantsika teo dia ahafantatra sady ampitomboana ny fahalalany. Fa ny olona mahalala fahamarinana ray ka tsy mitombo tena dote le olona, tsy milamina le olona. Fa faminaniana tanteraka zao fampianarana. Dia ny faminaniana rehetra ny lasa tanteraka hoe tsy maintsy tanteraka izay nampilazana ta Jesosy pastera. Tao amin'ny lalàn'i Mosesy sy ny mpaminany ary ny salamo. Tanteraka aty amintsika koa fa zany le izy. Na aminany Jesosy fa izy batisa ny Fanahy Masina tanteraka ve? Dia marina zany le fampianarantsika amin'ny Jesosy mpisorona be ho an'ny tany rehetra anatin'ny rano sa tsy marina? Zany hoe mifampitohitohy ny fahatanterahana. Raha ohatra zany misy fiangonana sabatista ka mbola bloqué amin'ilay batisa ny Fanahy Masina, le lalanareo mihitsy ny tsizy. Lozanareo ary naninanary.
ny resaka anay tany amin'ny RTA rehefa tavavoaka teo say dia hoy za mantsy an'le mpanao any zay kongerangala ty fa zay kongery namana efa fiangonana dehibe ianao miteny hoe nareo zany tena fiangonana madinika tady hitovy amin'ny fitovy amin'ny lehibe zay satria hoy zana hoe manana zay aizako nao manana tômôbilina hitovy amin'ny lehibe zany zay mazava sy mazava nareo manana fiangonana hitovy amin'ny lehibe zany zay inona ihany tsy hitovizanareo amin'ny lehibe zay ny lehibe tsika ny lehibe fa zareo kely fa zay kely aminareo no lehibe ho Jesosy tanteraka zany amin'ny anaran'i Jesosy ho tanteraka ihany koa fahitana fa ho lehibe ny fitahina ny maliny ny androany no tamaly amen. Ohatrany botana zany le tsara tare le lokony a dovodovotra boribory zay zay ny masony aty masony trondro matetika aty fa ny azy ohatrany eto ambony eto dia misy ohatrany hoe haingony zany dia reny botana reny a terizy ny tompony terizy ataony mitokana mihitsy ny fikarakarana n'le botana mba ho haingon'le dobo ka rehefa misy mijery dia le botana io mahay mikôtikôty mahay manino hoe vava mijery salama zao anao dia manantona izy dia ataony an'izao le vava ohatrany hoe mebobon ohatrany hoe te hanoroka n'le olona mijery izy azonao ohatr' zany ny kôdy avoakany vela ho an'le botana tietrareta tsy aritra fotsiny dia raina Jesosy inona moa ny kôdiny Babilôna tsy kôdy Babilôna zany ny kôdy amin'le cité geza be le resantsika azonareo izy dia ny kôdy ny anarany zareo indray nom de code 666 nom de code 666 zany hoe mivoaka ny anarany ohatra hoe rabotana ohatra zany rabotana dia ny kôdin'iny rabotana iny rehefa miresaka ry zareo dia hoe ohatra hoe ho any amin'ny rabotana dia miteny ho any amin'ny 666 aloha zany hoe tsy fantatra resantsika teo hoe mandra-pahatonga nanomboka oviana moa vanim-potoanany romanina efa tamin'ny naterana Jesosy ofisialy taloha zay efa nanijanaka dia tsika izao ve mbola ao anatin'ilay Babilôna laza n'le cité le adresy azonao atao an'izany mantsy le izy
mba ho sarotra ny mahafantatra azy. Ka raha Babilôna le izy dia niraisiny Bob Marley hoe Babilôna by bus, bus makany Babilôna, maty nefa raha nylera namany. Mazava sy mazava. Ka ijery an'ilay anarany zareo mihitsy fa kody ny fampafantarany zareo azy. Tsy araky ny heverin'ny olona azy, fa araky ny heveriny ataony zareo. Dia Andriamanitra no namoaka n'le kody hoe Benjamina. Zao ny kodin'io. Ok? Vakitsika ny Apocalypse 13. Manaraka ve ny avy any ivelany any ry zalahy? Ok tsara. Ao zareo. Bonjour. Bonjour izy ry zandry kely. Aitsika izao? 13. Ny amin'ny 13 ty dia mazava be mihitsy hoe ny amin'ny biby roa izay mpanompo ny dragona. Biby egalina kodiny biby. Inona? Ina? Firenena. Biby roa manompo dragona. Inona atao dragona? Inona ny dragona? Devoly. Mpanompon'iza zany le anankiroa. Alefasy pasteur. Ny voalohany ka hatramin'ny fahafolo. Apokalipsy toko 17 voalohany. Ary hitako fa indro nisy bibidia niakatra avy tamin'ny ranomasina, nanatandroka 10 sy loha 7, ary tamin'ny tandrony dia nisy diadema 10. Ary tamin'ny lohany dia nisy anarana fitenenany ratsy, ary ny bibidia izay efa hitako dia tahaka ny leoparda, ary ny tongony tahaka ny anibera, ary ny vavany tahaka ny vavan'ny liona, ary ilay dragona nanome azy ny heriny sy ny seza fiandrianany ary fahefana lehibe. Ary hitako ny lohany anankiray izay toa voka efa ho faty, nefa sitrana ihany ilay feriny saika nahafaty azy, ary gaga ny tany rehetra nanaraka ilay bibidia. Ary dia nikoaka teo anoloan'ilay dragon'ireo, satria izy no nanome fahefana ho amin'ny bibidia, ary niankoaka teo anoloan'ny bibidia koa ireo ka nanao hoe iza ny tahaka amin'ny bibidia, ary iza no mahay miady aminy. Stop. Eto zany dia misy fahitana n'ilay bibidia le firenena. Ny tandroka mampiseho ina moa izy teo? Loha na tandroka mampiseho ny lehibe président zany. Tsika zao fidy tandroka. Fidy inona zany tsika? Ifidy tandroka. Inona ny kodin'le tandroka? Mpanjaka na président. Dia eto zany misy firenena anankiray atao hoe bibidia. Dia manana tandroka 10 izy sy loha 7. Azavay paster aminareo rehefa avy eo. Ka ny tanjony dia ny ao ambadiky io tanàna bibidia io dia le voalaza hoe dragona. Dia eo izy io tany any efatra. Tsy zay? Dia inona ny dedavon'ilay devoly tany? Miakofo eto izy dia miako anao zao tontolo izao. Ty Satana ty zany tena maniry tiany mihitsy rehefa ivavahana izy ary zao tontolo izao dia lasany tokoa fa Jesosy tsy nandohalika teo aminy. Eo amin'ny andininy faefatra. Ary dia niakohaka teo anoloan'ny dragona ireo, lay biby anankiroa. Niakohaka teo anoloan'ny dragona izy ireo, satria izy no nanome ny fahefana ho an'ny bibidia, ary niakohaka teo anoloan'ny bibidia ireo ka nanao hoe iza no tahaka amin'ny bibidia, ary iza no mahay miady aminy. Nomena lela miteny zavatra mihoapapana sy fitenenandratsy izy, ary nomena fahefana mba hiasa 12 volana. Raha tsika vetivety aloha. Misy mpanompo firy hoe? Firy ilay mpanompo io? Roa. Iakohaka iza? Eo anoloan'ny dragona. Ohatran'izao, ty telefôny ty zao ohatran'ny hoe mpanompo. Anankifiry ty? Dia ty zany miakohaka amin'ny dragona sahala amin'izao. Firy ny hitanareo?
roa fankody ny tena izy amin'io ray ihany fa mizara roa fotsitra ray mizara roa rehefa nizaraina roa la izy dia lohana ankiroa zany bibidi firenena Babylone kody anankiray ny ray firenena zany en tant que firenena ohatra mitovy amin'rehetra manana statuena président républicainy ao ary amin'ny fisehony anankiray kosa inona fivavahana ka na amin'ny endrika firenena chef d'État dia dragona anao mitsangana lehibe ny fiangonana izy ihany io tena anankiray fa loha firy loha anankiroa inona voalohany loha anankiray miseho fanjakana lehibe na fanjakana ary le anankiray fivavahana azavay pasterina koa le hoe naratra nandritrin' izao izy fa ataoko sarisary rehefa naratra izy zany a tamin'ny firy izy iny 1798 dia ilay loha na lohana fivavahana tena ray fa loha roa ny ray président de république mitovy lehibe n'ireo rehetrarehetra reo ny ray mitondra fivavahana naratra mafy izy saika maty saika rava ny saika sy tanteraka ty faminan'iny ty raha rava io fanjakana io na rava io fiangonana io any amin'ny faminan'ina fa nefa dia milaza hoe iza moa mahay miady aminy zany hoe na saika naratra mafy saika maty ary izy dia iverina ihany 1798 nahoana l'izy 1798 valiny tsotra tezitra tamin'ny Roma fanjakana frantsay noho n'ilay famonoana ataon'ny Roma amin'izay tsy mety mivavaka aminy dia tezitra zany ny frantsay dia tonga teo amin'ny fitondrana ilay général izy moa zao Louis Berthier général Berthier dia nandefa maramila frantsay tany amin'ny 1798 1715 tany niady tany dia resy Roma dia ny babon'ireo frantsay ireo Roma dia nientiny gadrainy le tandroka kely tao tany amin'ny Valence angamba izay ka sy diso a dia nigadra tany zay no mahatanteraka n'ity faminan'iny ty hoe ino izy teo naratra mafy saika maty nanomboka teo zany 1798 nakaty dia tsisy papa fa par silence fotsiny ry zareo ny frantsay no niady taminy satria tsy zaka ny frantsay tsony nahita n'le famonoana taon'ireo amin'izay tsy mivavaka aminy tao a Frantsa indrindrandrindra ny tena nafana be mifaninjeny satria matanjaka be tamin'ny fotoanandro ny fiangonana protestante ny taritin'ny Luther sy Calvin dia nefara tamin'izay zavatra zay sitrana ihany nefa n'le izy toko fafehitsika andiny fafehitsika zao mba niny fafehitsika amin'le misy sitrana paster andininy fahatelo le hoe sitrana ary hitako ny lohany anankiray izay toa voka efa faty nefa sitrana ihany ilay feriny saikana faty azy ary gaga ny tany rehetra nanaraka ilay bibidy 4 ary dia ny ankohoka teo anolohan'ilay dragonindreo satria izy no nanome ny fahefana ho amin'ny bibidy ary ny ankohoka teo anolohan'ny bibidy koa ireo ka nanao hoe iza no taka amin'ny bibidy ary iza no mahay miady aminy sitrana zany ilay bibidy sitrana dia niverina tamin'ny fivavahana amin'ilay dragona ihany inona na sitrana azy eno tsara ty raisinoty sitrana zany hoe verina amin'ny heriny manina hoe atao sitrana verina amin'ny heriny dia nanomboka teo zany ohatr'izao zany natonga azy ho sitrana verina amin'ny heriny tamin'ny 1929 dia ao anatin'ny ady lehibe faharoa fa mangotragotraka dia nisy lehilahy tao hoe maréchal Mussolini io ohatrany hoe amperorana président de république tao a Italie dia Italie firenena anankiray Roma firenena anankiray ao anatin'ny Italie ohatrany hoe
Tananarivo firenena anankiray dia ato Tananarivo ny foiben'ilay katolika dia ny Roma ary manana rafitra ohatran'ny firenena rehetra izy koa satria izy taraiky tao dia lelehilahy tao hoe Mussolini ity namonjy azy dia namerina ny fahefany rehetra amin'ny matandroka azy. Iny ny tena vo fa le mahafivavana azy mivavaka ihany zareo fa tsy pozipozy satria natao ohatran'ny olona hoe amin'ilay izy mamono. Dia tamin'ny 1929 zany izy ny tafaverina ao amin'io matateraka an'ilay faminaniana lazao indray mandeha ilay faminaniana teo pastera ny toko sy adininy. Apokalipsy toko 7:17 ary hitako ny lohany anankiray izay toa voka efa ho faty nefa sitrana ihany ilay feriny saika nafaty azy ary gaga ny tany-drehetra nanaraka ilay bibidia. Ya 1929 io Mussolini namerina ny fahefana rehetra. Tamin'io fotoana io ny tantara amin'ny fiangonana hitantsika amin'ny document rehetrarehetra dia nisy papa tao papa fafimo izy teo Pio 11 raiso papa tamin'izay dia atsoina amin'ny anarana hoe Pio 11 medaty kely ny ankizy pastera. tamin'ny 1922 papa Pio 11 no nefa nanjaka fa i papa Pio 11 zany nandray amin'ny Mussolini tao dia niverina le fahefany. Tamin'ny 1929 1922 papa Pio 11 nefa nitondra dia ny farany fitondran'ny Pio 11 io tamin'ny 1939. Manaraka indray ary dia papa Pio 12 tsy mahazo ry olon-dry 1922 1939 zay 1929 1922 izy nefa nitondra fa tao anatin'ilay fitondrany zany no niverina le fahefana. 1929 manaraka dia papa Pio 12 ny faharoa Pio 12 nanomboka 1939 indray izy dia hatrany amin'ny 1958. papa Pio 12 39-58 fatelo Jean 23 1958 aloha fa tsy araka ry olon-dry Jean 23 1958 hatramin'ny 1963. Tsara mampafantatra pastera fa ho antsika mandinika ny tandroka anankiray na mipapa anankiray zany tsy miala eo raha tsy maty izy voaterina any amin'ny toerana misy azy any. Daty nafatesany zany ilay hoe 1963 manaraka pastera. Dia Paul 6 zany ny fahefatra. Paul 6 nandray fahefana nanomboka 1963. Paul 6 nandray fahefana 1963 dia maty izy tamin'ny 1978. 63-78 manaraka tsika. Fahadimy indray tsika zao Jean Paul Ier nandray fahefana indray Jean Paul Ier io tamin'ny 1978 dia maty tamin'io 1978 io ihany izy. Io ny fohy indrindra. Izy ny fohy indrindra zany ny fanapahany. Volana fotsiny izy ny teo. Ambolana vitsivitsy kely. Mampalahelo zany raha olona. Tsy ninana firy akory dia efa tandroka fahaenina indray zany tsika zao Jean Paul II. Zany ny favori zany Jean Paul II indray dia nanomboka tamin'ny 1978 izy ny lany papa dia maty izy tamin'ny 2005. Lavalava indray nininy. Ty favority. Teo zany Jean Paul II 1978 dia maty izy 2005. Manaraka Jean Paul II. Benoît 16 io le fahafito. Nandray fahefana io Benoît 16 io tamin'ny 2005 ary nametra-pelanana démissionna tamin'ny 11 février 2013. Tovitovy amin'ny Ratsimandrava zany izy zany. Tamin'ny datiny Ratsimandrava mihitsy. Ratsy andro. Dia ny fahavalo farany tsika zao. Pie 1, Pie 2, Jean 23, Paul 6, Jean Paul 1er, Jean Paul 2, Benoît 16. Firy zay, ray, roa, telo, efatra, dimy, enina, fito.
amin'ny toko 12 sy ny anina dia miseho izy tompoka 17 dia tendrombohitra 7 na loha 7 reo izy 7 fa ilay Benoît XVI ty tsy maty akory fa démissionnaire tsy nafaty penalty hono izy io tamin'ny baolina farany dia voarokany entraîneur endany ianao mody amin'izay vanim-potoana misy atsika izao François Premier zany tsika zao François Premier indray nanomboka tamin'ny marsa 2013 miaraka amin'ny Apôstoly Benjamina apôstoly tamin'ny marsa 2013 miaraka ny totona tao zay marina nge zany 2013 vohositra izy koa vohositra 2013 ndray drakona ndray ankizy lahy kely zay mazava aveo hatreo azavain'ny paster io rehefa aveo ny fandehany eo amin'ny faminaniana voalaza hatramin'le hoe ity anankiray le 16 tia vetivety kely dia ty ny 7 mavalo azy tokony 7 zany zareo nefa lasa firy dia natao 7 mahavalo satria le 7 anankiray mbola tsy maty fa ao ihany ty nefa ny nasisika fampitony dia nataon'ny baiboly hoe rehefa tonga io dia 7 mahavalo le loha azonareo satria tsy azo foanana misy le anankiray fa mbola velona fa ohatrany tsy compétent angamba izy io na natratrana no zavatra tsy fantatra dia nakisaka dia le tia no mitondra ao anatin'le 7 mahavalo mipotra izy mipotra koa Benjamina aty amin'ny vady ampakarina amen ve kisendrasendra ve tsy haiko 20 Pasque 2012 Pasque 2018 12 ny tonga ny antson'Andriamanitra dia tsisy resaka tsony aveo dia nandeha ny fotoana mipotra ny daty anotsorana potra koa ny azy zay tsy dia naharaka loatra tamin'ny azy fa nataony anay dia rehefa riny reny miteny hoe ary mifanakaiky be fanakaiky be dia zao hoe nom de code nanagana amin'le anagana natsona hoe ba nom de code amin'le cité ndiny fatelo ambe folo 13 vakiko ary manao famantarana lehibe izy ka dia mampidina afo avy any an-danitra ho amin'ny tany eo masony olona azy 14 ary mamitaka izay monina ambonin'ny tany izy amin'ny famantarana izay nomena azy atao eo mason'ny bibidia sady milaza amin'izay monina ambonin'ny tany koa mba hanao sary ho an'ny bibidia izay voan'ny sabatra nefa velona ihany ary navelany isaina ny sary ny bibidia izy mba hahateny ny sary ny bibidia ary ampamono izay rehetra tsy mety mekoa eo an'lanony sary ny bibidia ary ny olona rehetra na kely na lehibe na manan-karena na malahelo na ny tsy andevo na ny andevo dia ampandraisy ny marika eo amin'ny tanany ankavanana na eo amin'ny andriny avokoa mba tsy hisy ahazo ividy na ivatro afa-tsy izay manana ny marika dia ny anarany bibidia ary ny isan'ny anarany miaraka mamakitsika 18 manao hoe indro ny fahendreny aoka izay manatsaina anisan'isan'ny bibidia fa fanisan'olona zany ary enina ambem-polo amben-jato no isany trisis terce trisis kody daholo reo bibidia egala Babylone bibidia ilay nametraka sary ny sary ny bibidia zany dia tsotra trakitsika bibidia moa firenena sa tsy firenena manana logo Madagasikara ve firenena inona ny logo tsika omby Frantsa akoho iza koa
Amerikanina aigle, allemand izay ours raha sy diso manana n'io daholo zany ny firenena rehetra amin'ny endrika biby. Ny malagasy ny sarin'ny bibidia eto dia raha zay ny hoe isaky ny sakely-dalana dia isan'io ary ankohofany olona io amin'ny fokom-pirenena sy ny samihafa fiteny. Dikan'izany tsy mitovy sokajy amin'ilay hoe omby. Marina ny omby fa manao trano zao gasy amin'ny be dia be mbola manao trano dia sarina le lohan'omby iny ny ataony eo. Tsy hoe sarina fa le omby mivonoana natao vary be menaka no ataony eo karaka mampanankarena an'ilay olona dia ny sasany 3, 4, 5 eny trany amin'ny vavadiny. Fa tsy miaraba an'ireo izy. Ohatra hoe raha Jiosy zany le tompon'le trano dia nanao trano dia nasiany sarina le lohan'le omby 3 mivonoana ny sakafoanan'ny olona tsy arabainy zany hoe anlisany. Fa eo fotsiny. Fa le bibidia ity zany manana sary ary andolihana sady arabaina ary asiana eran' izay andehanana. Tamin'ny 2000 tany hoany nga pastera le niteneny hoe ino tsara ao aty fa raha fahitana ny toerany misy an'io bibidia io dia mbola ohatra anatin'ny domaine ny zala fa ho avy inge ny andro isaky ny sakely-dalana dia isan'io izy amin'izay ary izy. Izy ny logoany madama be tamin'ny 10 taona lasany mbola ao atokotaniny zareo misy ny sarin'ny masony mario amin'izao fotoana izao isaky ny croisement any an-dalana ary ianao ohatra makany tsororo mandidy angamba isaky ny 5 kilometatra misy ary tsy maintsy nitsany ina ty delasy ty tsy maintsy arabaina ka tsy zay le izy araba ry zany andrasanao eo zavatra marina ny babi marina ny famanisa tsy marina amin'ny fokom-pirenena sy ny samihafa fiteny ary zay tsy mekohaka aminy mahita raharaha. Ianao atao batisa zao tsy ekohaka aminy sa ekohaka dia lazaiko aminao misy fa sao dia tsy afaka manany tsy mahazo vity tsy mahazo vavatra rehefa vao tsy mekohaka amin'io. Tenao re ngezabe re vavadiny eria tohatry mamasiny ry misy nouveau modèle grand modèle be tena le tena isaky mandeha dia arabe mifany any an-dalana ve ianao mezan'ny olona raha miaraba vato fa gasy ve izy io sa vazaha? Gasy sa vazaha izy io? Ay mo vato le izy fa ny lokony ka lokony amin'le vato fotsy tsy vedety raha tsy fotsy koa. Sarin'ny bibidia ny kodiny. Bibidia tsisy anarana fiangonana mihitsy ato fa bibidia le izy kody dia rehefa ny décoden'ny faminaniana le kody dia 666 azonao bibidia kody chiffran'le kody 666 ohatra raha manana le cadenas reny nareo na manana le ohatra ny tony dia misy kody atao hoe 666 dia misokatra ity dia raha mandray 666 zany ianao dia misokatra fa ny dikan'le 666 ny décodena taty misy masina ordinatera miteny tsy fantatra atao amintsika dia mahita zavatra be dia be le ordinatera ato anatin'ny loko ato nge zany ordinatera zany fa tsy le an'tyfonareo ve ahoana ato nge zany rehefa toananareo vavaka tsara dia mirehitra tsara io ordinatera io dia ny anaran'ilay 666 ny décodena dia hoe katolika QE katolika satria bibidia katolika ka tsotra be ngely izy rahalahy bibidia madamany ny anarany kody 666 dia tonga dia tao amin'ny anarany raisiny 666 ny kodin'io katolika sorata ary ny soratra CA ny anarana aloha ndresany teo mifanalavidavitra kely dia apetraka ny chiffre raha mbola tsy atao batisa amin'ity koa nareo dia tsy haiko tsony
ary rehefa vitaka miala dia vao may tsy haiko avroeny ary miverina misotro toka dia efa sokafo ny fasana dia sao dia mbola misy plasy ho anao ao katolika C amin'ny teny vazaha C A T H O L I Q U O E katolika amin'ny teny vazaha C A T H anareo I E le Q zany boribory ohatrany fa misy rambony aty ambany miaraka mamakitsika sao dia mbola misy tsy nahitany rahalahako roa telo C A T O O io le hoe ny anaran'ny bibidy dia manana ny marika izy ary ny anaran'ny bibidy sy ny isany dia ao amin'le marika zany raha ohatra zany dia moka kely C io zany amin'ny teny vazaha satria teny vazaha ny anarany mazava sy mazava dia alahatra amin'izay zany ny filaharana io amin'ny alfabe dia ny C zany 3 A B C 3 zany ny plasin'le C ok A 1 ok maraka tsara ve ny any ampitan-dranomasina rehetra any arao maso kely raha fa mbola vaovao be amin'izareo ty fa sao dia lazay fa zany mamorona C firy A firy ok tetsika zao 20 amin'ny filaharany amin'ny alfabe vazaha 20 H 8 O 15 L 12 manaraka I 9 Q 17 U 21 E 5 firy ny total 111 multiplié par 6 dia inona ny tohiny 660 fa maninona ozy ry zareo natao zany efa misy zany multiplication zany ny baiboly valiny 13 apocalypse 13 dia 18 13-18 ny valiny amin'le fa maninona masina katolika teny gasy sy teny vazana ny teny sinoa maninona na tsy ny faribe calcul 18 roa telo indro ny fahendrena ako izay manatsaina anisa ny isan'ny bibidy fafanisan'olona zany ary enina amby enimpolo amby eninjato no isany io zany fanisan'olona io ny fitadiavana azy ka raha manao multiplication tsika fanisan'olona ve zany sa fanisana gisa gisa ve manao an'izany sa ny olona fa izy voalaza amin'ny faminaniana gisa sa olona ka rehefa mivoakako zay lazanareo gisa ianareo tena gisa sady gisa misoroka olona mivoalaza ao vakeo indray mandeha le 18 roa telo indrony ino hoe fahalalana zany dikan'izany inona hoe fahendrena mantoizana ako izay manatsaina oka gisa le manatsaina sa olona toizo ary anisanisa bibidy sany zavatra voasikitra ve afaka manisa toizo ary fanisan'olo zany ary enina amby enimpolo amby eninjato ko dia n'lay anaran'le bibidy na fenony zareo le anarana mba tsy fantatry ny olona fa nataony 666 izy ny faminaniana ny kodin'io dia zao CATHOLIQUE mazava sa tsy mazava testa amin'izany izy ianao ihany io faly ianao ianao ihany io fa zay mekoaka ao aminy zany dia mahazo an'le marika ny anarana amin'ny andrina 666 fa saingy tsita fa zay ekenao ao aminy dia izy vanim-potoana voalohany nisy iny tena natanjaka ovinona nanomboka ny seho izy le ndresantsika tamin'ny voalohany tamin'ny andro nisa nanomboka mazava tamin'ny andro ny terany eo ve izy zao misy fotoana zao sa tsy eo tamin'ny andro ny terany Jesosy mamono izy aty izy zany miafina le anarana afeny taovy-kody fotsiny hoe zao tsy miteny izy tsisy misy mahalala fa ao anaty baiboly hoe raha vao mipotsy ty anarany ty dia izy ny 666 namono manova lalàna manova ny sitrapon'Andriamanitra avily ny fahamarinana mba tsy hita afeniny mafeniny fepetra zany izy fa izy ny 666 na ahoana fivavahana rehetra niala tamin'ny apôstôly
Petera, John sy ny namany ka ny fivavahana tateoriana niala sabata dia ty 666 ty ny tompo marika an'izany nampiana kosoa izany hoe loharano roa zany no mipotra tamin'ny fivavahana kristana voalohany ny apôstôly izay napetraka Jesosy dia faharoa ity biby ity na zany olona maka amin'ny fampianarana ity biby ity lahady ny aman-tarana azy ny amin'ny andro fahafitony latsinainy talata larobia lakamisy zoma sabotsy ina le fahafito lahady ary ny amin'izay nanaraka ny apôstôly lahady latsinainy talata larobia lakamisy zoma sabata samyny andro fahafito samyny andro fahafito ary taloha misy zay alady andro tsara andro fitsaranay sety mazava mazava zay mandeha amin'io fampianarana io dia 666 tsy misoratra fa ao anatiny ary mafy vao mahafaka azy ao mafy vao afaka azy eo zay hoaniny ty zay zavatra tsy azo hoanina na sainy tiany hoanina daholo arakaraky ny nanana an'le tsy azo hoanina tonto ny sain'le olona maizina raha miafina amin'ny filazany tsara dia maizina amin'izay ho very alefa ifilazany tsara io fa tsy mihitsitra mihitsy mamalika fa tieta zay tena jambaina izy moramora ve namaky an'io tamin'ny andronareo taloha amin'ny mbola mivavaka tany sarotra satria tena hafahafa be mamaky an'io ary raha saotra ny olona voeo any migarabolona ny mamaky hoe ary hitako nisy biby diny iakary iny tamin'ny ranomasy sady mbola mivadibadika be ohatran'izany le izy tsy hita mihitsy ho aiza le izy miampy an'le hoe mino fotsiny any zanako efa lehilahy samy lehilahy miaraka efa fatana sody mety mino fotsiny any zanako za koa mba ho aveo aveo mazava sasy mazava sao dia matahotra nareo aloha miresaka an'izany raha atahotra koa ianao dia matahorako ina zoanao ingany matahotra ao mangovita ke mangovita tsara na emitra ianao dia ao mandroso ianao ao io foana io tezitra ianao fa dadafaranao rany dana teneno izy teneno fa za nampianatra an'izany raha eko iny rehefa lasa marina zay voavonjy zay rehetra zany lo apôstôly petera nitarika ny taty ato apôstôly sandoka ty biby ity samy mitondrany azy latsaka nakaty amintsika amin'ny fampianarana petera sy jaona sy jakoba latsaka taty amin'izay tsy hoe ny latsaka zany fa ny ray sy ny protestantisme sy ny fiangonan-dehibe efatra amin'ny fampianaranyty 666 ty dia ny alahady ny ray sy ny evangelika nohan'ny evangelika daholo zay latsaka ambolona tabatoseo ao daholy hahamarina an'le hoe maro no very vitsy no vonjy ndraonareo mantsy mieritreritra to very daholo reo izy ny mahavery ny tenany fa tsy sitrapon'andriamanitra amin'ny fahaveresany fa ny fidy izy andeha amin'ny tsy marina indrindra fa zao malala zao ialy ianao hoe diso io ndana mitady fampianarana anankiray dia eto ty ampiko anara marina fa ianao no ataoko asandratro tahaka ny tenenako amin'ny pastera hoe izy angemy premier tamin'ny promotion ka raha ianao no nahita dia naiko ty rahalahy ty no nahita an'le izy tena nivavaka be izy dia entina fampandrosoana amin'ny fiangonana tsy afenonao moa le izy diso amin'ny ray loha diso amin'ny rehetra eo tsika izao na faly na tsy faly na emitra ary tsy azo atao batisy ianao raha io no atahoranao fa matahoran'Andriamanitra ka ome voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarana raha vita batisy ianao dia tsy saraina famonjena ianao ambadika izay raha tsy mety mino ianao ho elohina mika fa ny telo nahitako anao zao zandry ny tena marina tena eto zany zay lalahy miresaky zao teo aonty le katolika zany voalaza mihitsy le hoe 111 zany le valiny dia le fois 6 ty zany mba tena anay tsy sanatry hoe
rehefa tsy mazava moa le zavatra tsy maintsy anontaniana dia zay zany mba tiako ho fanty le sisy zany hoe aiza zay ny avetsy ty sisy ty ianao ve manatsaina manatsaina mihitsy zay mahatova manontany a manisary teny zao le biby ty a isainy hoe biby ty BIBIDIA seky le izy dia ahoany ty zay ty dia le katolika zany ty hoe 111 dia le fois 6 io zany no tena manalasa sainay alohan'ny hoe manontany matotsy azonay e tsy apokalypsy le izy le aveza le hoe chiffre 6 e zay zany no tena tiany tsy apokalypsy le izy apokalypsy raha tonga dia miseho be fa ny apokalypsy dikany manala sarona eka ao secret karaha fois 6 nahitantsika azy zarary nisen'izay eka azonao eka amena azy ary tsy le sisy angeny tena goavany fa le zavatra voalazany le izy sy mifahataterahany nitsofony le sisy taty hoe 111 fois 6 tateraka feno ao amin'le izy sisy koa nge chiffre du mal zay zany tsy azonay merci apôstoly efa ela be nge nisy nahita an'io ery paoly efa nahita an'io fa natory daholo ny taoriana amin'ny paoly dia mipotra ty amin'ny rahalahy benjamina indray zay a nisy ola zany tsy nivavaka tato satria hoe fa multiplier par 6 le izy za tsy hivavaka ato so fa multiplier par 6 zay ndray tsy anao tena tsy anao tena ko zany ka fa nisy olona hoa tsy anao ka ianao any ataoko batisa fa nisy olona zany testa be hoe zany olo ka maisy 111 fois 6 ozy dia tsy 66 zanaka tsy vavaka atsony dia midana mahita mahazo dana mahazo zay ndray tena ho ataoko batisa ianao rahalahy ataoko batisa angatako amin'ny tompo mihitsy fa zany ianao batisa anao amin'io merci amen ve ry aiza le anankiray teo ato ampofoambony ato miko moa izy teo luka oe fantaniana petsako apôstoly dia leo amin'ny voalazany Daniela 27 Daniela fiky 27 9 27 ny atsasaky ny herinandro ty tsy mazava ny atsasaky ny herinandro dia fanampon'izay ny fomba fanisan'le fiatsanjo ray fiatsanjo roa sy le ao amin'ny apokalypsa 17 apokatsika tsara le atsasaky ny herinandro dia faransisa amin'le fanisa ohatra izay koa le ora iray mena fahefana ny biby ty ora iray dia le ora iray io zany hoe efa mandeha amin'izao sa mbola ho avy ora iray sisa dia atao batisa luka amen ataotsika mazava tsara io fa za matahotra nareo fa ny zavatra hita any ampanodinana ngeny nahitana an'ireny le fahamarinan'ireny eny ampanodinana any anaty bus eny anaty toromaso eo mpamakina soratra masina inona aloha zany tena be debe misy tamin'ny fotoanany mamaky tsaky janona dia le mitoriteny dia indray ohatra ny marina le teny tompo aza manamo zay teneninao fa apetrako amin'ny vavanao zay teneninao dia ohatrany tonga dia misosa daholo le izy dia avy eo manoloatra kely io tia ny zavatra lehibe lesahana teo dia hita tamin'ny fotoana zay nananganana n'izany fahamarinana zany dia lany ao anatin'ny fifadikanina ny herin'ny tena ny fanahy mirehatra be mandeha ny faminaniana mampahery hitanao ny lalana mahery zany tarika anao aza matao torio may vava mihitsy am'zany ataony radio satria tena miasira zany ny fanahy masina fa ao le izy tena tsisy tahotra na kely azy dia zao ataoko aminareo zao hoe voasetra ny fahamarinana voasetra zany le izy ny atongavan'izay ty amintsika dia raisinareo zavatra efa masaka amen ve ary isan'ny fahafantarako azy izany no mieritreritra fa mety diso ny eritreritro ny fanosorana apôstoly a dia anjomara anankiray hahafeno ny fepetra mivady ampakarina raha feno tato ny fito mavalo feno apôstoly eo anatrehan'ny tompo zany sy anatrehan'ny olona zay malala dia apokalypsa 18 tsika izao eo ilay bibidy eo ilay apôstoly sy mpaminany fanorenana amin'ny vady ampakarina andriamanitra no nametraka an'izy apôstoly mba hisy ho vonjena
ndeha ataontsika hoe eto Madagasikara. Any ivelany zany tsy fantatsika. Anjaranareo mieritreritra an'izay. Tsy coïncidence. Ary tsy tokony FM fois no apôstôly fa tokony efa zokibe. Ny zokibe nefa matory, efa tsy antsony, na ny vavaka sy ny tsy antsony. Sabatista no tiako lazaina. Ny anankiray ny vehivavy evo amin'ny sabatista moa initanareo iny izy iny tsy aotsony. Raha tafiditra ato ianao dia fahafantarako azy tsy dia voatery mieritreritra mafy dia mafy. Fidio raha fiainana na fahafatesana. Fa tsy maintsy marina io na tianiza na tsy tianiza. Tsy maintsy marina. Satria fatany fa fahafatesana ny sasany mahazo azy dia isitona ny olona ho any izy. Izaho kosa raha tonga eto milaza anareo aty ny lalana kaisory. Raha fiainana no fidinao, raha batisa ny Fanahy Masina, raha Famonjena, raha fiainana mandrakizay. Matoa misy io, tsy sansasansy dia misy Andriamanitra. Amen na ve? Io proof fa io fahavalin'Andriamanitra. Matoa misy koa mpaminany sy apôstôly aty dia tia ny vady ampakarina. Akoatran'izay raha eto manodidina tsisy. Mila mira. Jerenge départ hoa Romanina eto amin'ny ilany apôstôly. Mifarana aty Romanina apôstôly. Reo fiangonana eo lelakelakelan'ireo zany tsy apôstôly reo fa olona mametra tanana amin'ny marary. Reo le fiangonana madinika le mametra tanana amin'ny marary reo. Reo le ho avy amin'ny andron'i Jesosy any amin'ny 7:21 manao hoe mivoay zay fa namoaka devoly. Namoaka devoly nametra tanana marary fa tsy fantako nareo izy hatrizay mela mpanao meloko any amin'ny apôstôly zany no fatan'le izy. Ary betsaka nge ny ekipa nahazo ositra taty amin'ny apôstôly mitabataba mamoaka devoly, misaotra n'Andriamanitra mivoaka ny devoly. Fa eo amin'ny finalina farany apôstôly ny départ, apôstôly ny arrivé. Amen na ve? Fa tsy hoe vetivety eo dia ohatriny hoe zay. Rehefa tsy apôstôlika zany dia tsy izy. Ao anatin'ilay fiangonana apôstôlika koa nefany, ao amin'ny carte de visite misy hoe fanasitranana, famoahana devoly, fandravana ny asa amin'ny maizina, misy daholo. Fa ny amin'ilay rafitra lohany apôstôly miaraka amin'ny mpaminany, ary amin'ny fiangonana madinika mamoaka devoly, manasitrana, zay fa tsisy lohany, tsisy vodiny. Tsisy ninona fa dia mamoaka fotsiny. Ary batisa ladista daholo, batisa sy sansasany tsisy ny batisan'ireo. Reo mivadika sabotsy ireo tato amiko daholo reo. Batisa alahady ary mbola mihinana ny fady. Alahady mihinana ny fady. Deception be mihitsy ao aoriana eo rehefa tonga ny tompoka tsy izy ireo. Ary betsaka amin'ireo ny anangana vetivety apôstôly. Betsaka amin'ireo ny apôstôly nefa tsy azo atsangatsangana ohatrany hoe sina pastera na sina olona fa zavatra hafa mihitsy ny avy any amin'ny anindreny tompo apôstôly. Amen na ve? Izay matongany isany mampalailay an'ity bibidia ity amin'ny apôstôly. Malailay amin'io izy satria fantany ny eny mariny. Ary za raha ilaza aminao eto dia amin'ilay mampalamalama vava dia alefako daholo izy. Ny angatahako aminao fotsiny dia aza verimaina raha ohatra ka tonga eto ianao ka tezitra be, aza tezitra fa diniony e, fa famonjena ny efa rana io. Famonjena ny efa rana io. Fantaniana ary dia andehako. Aino. Mazava le izy, mazava sa tsy mazava aloha? Ok, mazava. Manajanao apôstôly Joselin ihany. Joselin. Eny tompoko. Fantaniana apôstôly satria fony ambola ladista dia nisy zavatra mba mirakla kely tamin'izany. Dia nisy olona narary tsy niteraka mihitsy dia mipotsapotsaka ery raha maso lera matovy vavana dia be voka. Dia mijery an'ilay zazakely amin'izao izy apôstôly
eny an-dalana dia anitra zany hoe tia moa le vavana tamin'izany mbola nina kisosony tariny dia mametraka fantaniana zany hoe devoly ara ve zany nanatanteraka an'io zazakely tao kibo satria tsy bevoka mihitsy le raha mato dia za zo salay tsy mety hoy sy ny tariny dia mba tonga tany tamin'izany dia mivavaka dia hoe afaka raha ivolana dia valin'le izy a tiany tompo anao hivavaka sabotsy dia modina valiany le izy azonao fantatry ny tompo fa misy anjaranao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia sy tomony ho akaty ianao fa avelao le bevoka foana fa ianao lasa saina matsy hoe devoly arabe zany nananan'iny dia merci devoly atao zao iny any lahy dia lasa lahy fa ny anaranao voasokatra ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra mamikira iny misy anankiray io sisy lahy Merhaba raha aman-dReny apôstoly raha solontina solontina mba andahy kely apôstoly azafady mety vera ohatra pino miopy le zava-padina na miopy zany fa tsy mihinana zava-padina vitsika ohatra vitsika kisoa atsana angana ka tsika reo zao manana biby maloto daholo ohatrany kadradraka vitsika alika le saky iny entina matero le ohatra zao hoe amidinao le izy dia minavidiny ve no apôstoly dia tsy kotiny atsavy hoe mihinana azy le saka ve le kisoa ka ay ve le kisoa vavy amidy miopy ianao dia mivarotra dia mety ve raha aman-dReny tany Israely iny la be kisoa tany Jiosy tena be kisoa be mihitsy fa le mpiasany asainy miandry azy eo mio zany miankina misy eo anatin'ny baiboly misy hoe kely finoana dia misy matanjam-pinoana dia rehefa matanjam-pinoana ianao izy dia aza atao zay matafitohina n'ilay kely finoana fa mitovy miompy kisoa ka mivarotra azy rehefa avy eo namatina velona sy mitovy amin'ny alika kisoa velona le rozy fotsifotsy iny dia atao amin'ny alika indray safosafonao misy le alika ny saka vitsika ihany tsy miteny amin'iny fa maloto daholo ireo raha matanjatsaina ianao ka ohatra hoe hitanao fa misy malemy finoana ato anao matanjam-pinoana ijerijereo ny firenan'ilay malemy finoana azonao fa raha za manana volana anganana fiompiana kisoa tsy miditra mihitsy aleoko manao zavatra hafa aleoko mivarotra voanjo mandeha voanjo fa tsy zakany saiko zany le izy raha ohatra ka raha hoe pino manao an'le izy tsy meloka izy fa za tsy mazaka tsy makany amin'izareo mihitsy tsy mamangy an'le izy mihitsy fa amin'ny telefonina fotsiny dia mamangy anareo amin'ny alalan'ny SMS motian'Andriamanitra mahereza mivavaka azadino ny sabata nangitsoro vavolombelona kely raha aman-dReny apôstoly raha dia resaka kisoa ay vevy alefa soara tamin'ny taloha voalohambolana atsika ty moa zany talata voalohambolana dia zay tsy tatinanao voalohambolana fa tany Ambatolampilala makany Atsirabe iny dia tonga tany zay dadanay moa zany hoe raha fozaka efa marary mafy efa matonana fa tao anatin'ny aimoa zay izy tena tsy natsangana tsony dia tonga tany zay latsinainy dia efa marary mafy efa tena mideliry izy dia tao vonjom-bavaka Ambatolampy moa zay no nanao voalohambolana dia niteny an'le diakona tompon'anjaikitra atao hoe mangatabavaka diakona fa marary mafy ny dadanay fiza le diakonao tsy haiko ny anarana fohifohy fotsifotsiny ewa fohifohy izy dia nitsojahoziny teny hoe manaovy ianao raha lahy etsika ozy fa ombanao Andriamanitra dia vao tonga tany an-trano zay ny arivan'ny voalohambolana dia nanasa fianakavinay hoe ndotsika hitonjam-bavaka le marary ngapino le fianakaviana tsy pino fa fianakavinao tsana fa tsy pino dia zareo moa ny ala hoe ataovinareo mantsy isy le madamako ataovy izy ny teny fa aloha aiza madama se zao amreo ary ambadika izy dia natao vavaka sy fametsahatana dia nanjay teo koa diakona tsy teo fa nareo mivady zay mivady ihany dia nandeha ary le vavaka nandeha le vavaka sy fametsahatanana dia nanjay batisa Fanahy Masina dia
voaka daholo tany an-dakozia ny tsantany atokotany inona le mivoaka sy miditra olona ay le olatsiny fa dadako zany tena efa marary mafy tamin'izay efa midelira mihitsy raha maha-olombelona dia hoe efa andro sisy hitsaina satria ny kote ilana iny mibotsina tena ngoda be dia ny ila mahikely dia natao moa fametsahatana dia soran'Andriamanitra na ny vonahany izy fa sitsana izy amin'izao nametrahany say tanana le izy nametsahatanana rehefa avy nandray Fanahy Masina ewa dia sitrana izy sitsana izy amin'izao inona ny dikan'izay sitrana zay efa tanana mitsangana zany izy ao zany hoe mbola tsy afaka mitsangana izy fa efa tena hita hoe tsara fahasalamana amin'izao ny ala le aretina ny ala ny ohatra mety vitamine le sy botsina tanany ilana iny efa miaina dia tanao zany ary ka ibokosona sa raha nandinika dia aloha ajanona ay zany anankiray nanangatanana teo fa ohatra nisy tsangana teo eny ary farany hiezaka izay atateraka ny hoe isy batisa ato ato tsy afaka manao batisa nefa izahay raha tsy masaka tsara ilay vokatra aminareo satria efa mako izay fotoana nampianarana sy nitondrana olona tao amin'ny batisa misy atao batisa no nitahotra matahotra n'ilay zavatra ho avy izy dia atao batisa nefa izy tsy mino tsara akory manjary lasa mamono azy ara-panahy tsy ho afaka tsony izy raha ohatra ka tsy latsapaka ho aminy voalohan'ilay fahalalana sy ny finoana ao anatin'ny finoana ny finoana ao anatinao no mitondra n'ilay zava-panahy rehefa avy eo andraisana ny didin'Andriamanitra ohatra dia avy amin'ny finoana ny fanomezam-pahasoavana hitan'ny Fanahy Masina avy amin'ny finoana le fiovanim-po sy fiovantoetra fiovana ny finoana daholo mitondra n'ilay izy arakarak'izay mety iseho no anatanterahana n'ilay batisa na anemorana n'ilay batisa nisy fotoana izay taloha mampiembotra batisa foana satria tsapanay fa mbola mafimafy le tany dia mivavaka dia miova le tany rehefa tonga ny andro anaovana batisa ohatra hoe sabata ny batisa taloha sika nanao batisa tary amin'ny ranobe rehefa zoma dia sabata miakatra ao am-piangonana dia avy eo taty aoriana ohatra ny misy zavatra hitanay hafahafa le rano dia nifindra taty am-piangonana le izy dia alohan'ny batisa dia misy vavaka iarahana aminay zany an'ilay olona tao batisa misy vavaka sy fifadikanina ao anatin'ny 3 andro zany hoe ny fahatelo zany sabata dia ny faharoa zoma dia lakamisy ny voalohany inona ny anton'ilay fifadikanina voalohany mba ifantohan'ilay olona tsara mandritry ny 3 andro ambavaka amin'ny soratra masina matetika koa ao anatin'io 3 andro io no idiran'ny tompo manokana amin'ny tsiraray avy ary izay milana zany ohatra hoe misy aretina ratsy any anaty kibo any misy zavatra tsy fatapatatra any anatin'ny saina any dia ao zany no ohatrany hoe fanolora-tena lehibe andraisan'ny tompo anao ka nadiovany anao mba ho tena olom-baovao na saina na tena na fanahy eny amin'ny lafiny rehetrarehetra ka mety amin'ny herinandro no ivoaka io programa io raha lany raha afaka raha tsy afaka moa zany dia mety mihemotra kely ihany fijeriko anareo aloha zany zao ohatrany mbola ampiana kely ilay fandarana mety toizana maraina ampidindra maraina dia ny ariva efa mety ho avy tsy ho ela dia ho avy ilay zoma tsy zoma mantsy fa ilay alahady ny antony ilana n'ilay alahady dia anampy an'ilay fahalalana za resy lahatra fa amin'ny akapoben'ny olona mandray n'ilay fampianarana Taorian'ny dia mafimafy ilay fampianarana tsy misokatra tsara ny saina fa mbola mieritreritra be fa za resy lahatra fa eny an-dalana io misokatra ho azy io vanim-potoana misy atsika dia vanim-potoana romanina eo amin'ilay hoe 7 tsisy tsony rehefa avy eo fa mijanona tsisy tandroka koa tsisy mpanjaka tsony ary eo ampitan'izay ny vady ampakarina apôstoly Benjamina ny rafitra aorianan'izay tsisy ka tafiditra ianareo na eno radio tamin'ny fotoana ny nanapa-kevitra aza votsitra tsony ny fanapa-kevitrareo aza hovana amin'ny zavatry ny tany ohatra hoe anotrano dadafara amin'ny sabata dia tsy maintsy manatrika rehefa ho tratran'ireny dia mialatsiny fotsiny dia mitondra
tondra fa narino valopika ty tatafara fa tena misy zavatra maika be fa ela be ty toko fa tsy haiko rany fa de mirary so ty mba misy fifandraisana lasa fa tsy manao hoe tsy nareo zany raha amin'ny fiangonana any am-peny fianakaviana tsy voateny miteny hoe zay eo amin'ny apôstoly Benjamina na zay Sabata zay tsy mila kisotsona zay fa amboarina ny marina rehetra mbola tsy filasa satria tsy zakany olona le izy fa lazainareo fotsiny hoe manao fandalinana ohatran'izao zay fa ka vao miteny izy hoe sabatista de nareo indray no manao hoe tsy anaram-piangonana ny mahavonjy ry dada sy mama na ho tononony eto amin'ny daholo ary ny anaram-piangonana nga mahavonjy zany fa de mba mitady mamadipadika soratra masiny ty zanakao ty de mba ohatran'izay atao ino moa izy tao pasipasohana moramora mba tsy akaran'ilay hoe nofo manohitry ny fanahy mba mifanohitra ireo mba tsy afahanareo anao zay sy tianareo atao ka raha tianareo atao zany le makaty sabata de pasipasohana le sakana ataon'ny zoky zandro ny ohatran'izay mba afahana manao an'izy ka ataontsika anao hira anankiray tsika inona masaka Elani fampitay kivikivy vakelo elanandalo andiketraka mavesatrany fo nobatanao nefa tsy nalalako tesy nefa natanao antsako tsy mety nino ay Jesosy ianao tsy nanade mahery fahantananao mahery fefa eo ianao natsanganao tafatsanganidra mahery lavitranony atranzay efaresiao isandrantanao kaza famarady tsy tonga lafatre na midoroboka za mibaribary fa mila mandrakafatre nikasika ianao tsy nitabatabe feno nyandrandray ao voatake nampisarinao ao de tafakatra netino niakatre mahery ao fahantananao mahery ao fefadeo ianao rasananao tatafatsanganidray mahery lavitranony atranzay efaresiao no misandrantanao mahery ao fahantananao mahery ao fefareo ianao natsanganao tatafatsanganidray mahery lavitranony atranzay efaresiao no misandrantanao
maera fantanana maera maera